Misaotra an'lainary sika noho ny nanomeza ny andro vaovao indray amin'izao talata 12 Jolay 2024 izao manantitra ny arabo ambampirarintso ho antsika mianakavy amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Maday ity na ianao eto an-toerana na ianao any ampitany ranomasina dia ananterana an'izay araba izay. Araba tsy misy anavahana fa ataotsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny rehetra. Ny fandehan'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Maday amin'ity fotoana ity dia mazava loatra eo ny famakavakana izay iresahantsika ny zavatra izay marary ny vahoaka malagasy indrindra moa zany fa dia io niakatra eo ny viditsolika lasantsy sy ny gazoil sy ny petrol tenenina amin'izany zany hoe memafy ny fiatrehana an'izay fiainana izay satria ny toekarentsika tompoko dia mbola miankin-doha tanteraka amin'izany resaka solika izany ny vahaolana amin'izay hoe fiatrehan'ny olona fiatrehan-dra malagasy ny fiakaran'ny viditsolika izay dia tsy misy aloha atreto le hoe mesure d'accompagnement c'est filaza azy tsy misy fa dia soavaly miatobil ilay vahoaka malagasy aloha hatramin'izao fa ny fiakarana dia io izy io fa miatrika no ataon'ilay vahoaka malagasy mbola misy ny fanazavana izay hoentina rehefa avy eo momba ny zavatra tsy fantatsika manodidina n'ity resaka solika ity fa dia sokafo tsara ny sofina dia ataovy mitongilana tsara hoe maningilana sofina tsara mahainao zay ay ve ohatran'ny izany ilay izy akoatran'izay misy ny mpisehatra ho avy eo dia anisan'izany ohatra ny député kolonely Rambo izay voavita amin'ny alalany teko Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany fa efatra hiankatsehatra eo izy hitondra ihany koa fanazavana maro samihafa dia eo ihany koa mbola isy vahiny eo resaka sosialy dia raha ny programa hiteto dia ho avy eo ihany koa Christian Taber zay tsisy vidina amintsika itsony ihany koa zany hoe Christian Taber fa dia nanjavatra tenenina izy manoloana n'ity raha mafana eto amin'ny firenena ity amin'izao sondrobidim-piainana sy sondrobidy eo amin'ny solika izao. Zay no hoe la tompolasy tompovavy fa namana fanira zava-manantany moa mbola ho avy eo ihany izy miaraka amin'ny teneto fa izy koa mitondra famakafakana. Ny tena mbola ambetindresaky ny besin'ny maro aloha zany amin'izao fotoana izao dia hoe niakatra ny viditsolika dia vokatra ny fiakarana izy viditsolika dia fa niakatra zato sy zaroa inona le zato sy zaroa PDB avy hatrany no niakatra fa nyresaka sara-pitaterana aloha zany nefa niakatra avy hatrany raha ny eto ny renivohitra zany zao dia fa 100 ariary dikan'izay dia fa miova ny fitantanam-bola tompoko any amin'ny isa-tokantrano. Ny sasany tamin'ity androany ity dia efa nanapa-kevitra ny nandeha tongotra satria efa niova ny kajy. Inona moa le kajy niova? Raha ohatra zany 500 ny firenena zatra hatramin'izay lasa 100 zany hoe misy arizato zany ambonin'izay dia tsy maintsy misy analana zany ny any amin'ny zavatra hafa ao anatin'ny teti-bola isa-tokantrano ary ny rem-pianakaviana no tena metsiketsika mafy mihitsy ny atodohany amin'izay hoe fitsinjarana ny vola izay zany hoe raha 500 ariary zany le frais teo aloha amin'ny eto Antananarivo renivohitra ny resahana amin'io dia iny zany le rem-pianakaviana tsy maintsy manova ny teti-bola ao an-tokantrano satria teti-bola ao an-tokantrano ao anatin'ny ray volana zany amin'ny ankapobeny dia fa mipetrapetraka avokoa hoe ty hena, ty vary, ty jiro, ty rano, ty hofatrano, ty zao mpianatra moa zany zao efa maro ny vakansa aloha dia va iny aloha zany efa hoe mba tsisy frais aloha zany fa dia ao an-trano ihany fa ny ankizy ihany koa mihinan-kanina tsy hoe rehefa mijanona ao an-trano izy dia hipetraka fotsiny eo fa misakafo izy mila goûter izy mila an'izao izy mila an'izao ka ilay fitantanam-bola ao an-tokantrano zany dia efa miova nanomboka tamin'iny fiakaran'ny viditsolika iny sy ny fiakaran'ny sarandalana. Ny akamaroan'ny tokantrano dia ahoana izany, dia ahoana ny atrehana an'ity, dia ahoana PDB zay le saram-babem-bahoaka zay. Ny antsika aloha zany tsy maintsy ny saram-babem-bahoaka ny resahantsika le 700 isan-jato izay tenen'ny Banky Mondiale hoe miaina any ambany ny fahantrana.
reo ny maronisa reo le antsona hoe malagasy fa misy ane sokajin'olombitsy na ataonao ohatrina na miakatra ohatriny na miakatra ohatrina tsy mampiotsina azy zany satria ny azy efa milamina be fa le 700 izay tena mienany ambany ny fahantrana mbola riatan'ilay fiakaran'ny viditsolika fiakaran'ny vidin'ny sarandalana dia tena hoe soavaly miatobilina aloha satria le fidiram-bola ao atokantrano tsy miakatra fa mimiena hafa ny mbola hafa ny hoe mpiasa birao zany hoe mbola manakatenaina isaky ny farany volana misy fiche de paie misy iny mbola hafa iny zany hoe mbola misy azo atenaina zany isaky ny mifarana ny volana de mandray vola mandray karama de misy fiche de paie iny aloha zany mazava iny na de exercice biara ny fomba fampiasam-bola ao amin'ny tokantrano ao fa ho an'le olona miasa tena ho an'le olona le hoe mitsikaraka isan'andro vao mipotsaka io masoandro dia tady zay le hoe asa teny zay hoe ny atsembohan'ny tavanao ny nananao mialasy ianao zany de mandeha miasa any ianao mitady any na mpivary mandeha ny asany eo na ino io na ina de hoe miankina amin'le asa atao isan'andro no inanakanina sy amelomana ny ankonana be de be ireny olona ireny anisan'izany zao ohatra ireny resaka ao anivon'ny secteur informel zay no mahadika azy be de be ny secteur informel amin'izao fotoana zao vary mandeha maka entana kely etsy de amidy etsy de mpivarotra betsaka noho ny mpividy zany ny fahantranany gasy ny mpivarotra betsaka noho ny mpividy dia pretina ity fiakaram-bidy ity zany de vao maika mafimafy kokoa ny onjan'ny fahantrana sy ny fiatraikan'ny fahantrana any amin'ny isam-batan'olona ninninona fahaizana mipasipasika eo hoe ka io fiakaran'ny viditsolika io ane marimaritra iraisany io marimaritra iraisana ahoana zay le vanontany io marimaritra iraisany io tsy maintsy jerena ilay hoe fiatraikany any amin'ny isa-tokantrano mba tsy ho mafy loatra efa mafy ny fiatraikany mbola tsy niakatra aro de efa mafy ny fiatraikan'ny vidim-piainana mbola tsy niakatra io viditsolika io ny vidin'ny PPN efa takininina sy takininina antanio amin'izao fotoana zao ny resaka siramamy zay hoe nanaovana nisy resaka mantsy tam'le ina le fionambe iny karakarainy ny mpitondra zany de vao resaka atao ny resaka hoe siramamy orinasa mpamokatra siramamy zao ve anao vao resaka an'izany fa le siramamy hoanina isan'andro efa fotoana ela no niatrehana olana dia efa dite sy ny kafe moa zany tena hoe fa kafirina mihitsy le siramamy alefa ao tesitra be ny mpivarotra dite sy kafe sy mpivarotra mofo gasy sy ny ramanonaka raha ohatra zany le mpividy ka tonga de mandoatra ao tesitra izy hoe ahoana koa ary zany ka izay zany no fipetrany aloha amin'izao fotoana zao vao niakatra ny viditsolika de efa niakatra ity ny sarandalana tany amin'ny faritra tany mbola tsy niakatra ny solika de efa niakatra zany ny tenen'le vahiny teto avy any Fianaratsoa avy any faritra maro any zany ny teniny teto mbola tsy niakatra io sarandalana io fa vao hoe hiakatra hony hoe tsy maintsy hiakatra io hoe incontournable amin'ny fiakarana io de efa niakatra ny sarandalana tany ambadimbadika rehetra tany fitateran'olona no resahana fa ny fitateran'entana mbola aiza ny resaka fitateran'entana satria raha ohatra zany zao fitateran'olona eto Antananarivo de io zany hoe 900 fa ny fitateran'entana nga voafetra ohatr' zany ny fitateran'olona zao eto Antananarivo de 500 ariary lasa 900 de hoe zay zany de io no iainana zany io no atrehana fa ny fitateran'entana samy manany azy io samy manany lalana lehany io ny an'ny sasany goudron ny andehanan'ny fiarany ny an'ny sasany lalatany ny an'ny sasany tena tsy fanao ianao fa fotaka be ny an'ny sasany lalapasika tsy mitovy zany fa ny fitateran'entana tsy voatery hoe tonga de hoe misy tarifa fixe hoe prix fixe hoe tarifa fixe tsisy an'izany ny amin'ny fitateran'entana fa arakarany io sa ianao mandeha sa ianao lolo avy ny etanao de ndana mandeha tongotra na mandana manakarama sarety sarety koa amin'izao fotoana ihany koa sao de mieritreritra ianao hoe tsy mandeha amin'ny solika ny sarety
tsy mandeha amin'ny solika io fa misy olombelona mitarika an'io de rehefa misy olombelona satria zany zao le sarety eto Madagasikara le fitoamanentana raha jerena ny eto Antananarivo ny ao boribory tamin'ny fahaefatra hoe Tsianosy zato eto amin'ireo député colonel Rambo feno sarety taritin'olona de sao anao mieritreritra hoe tsy mandeha gazoil io sarety io tsy mandeha essence io sarety io de hoe tsisy fetraka any amin'le entana tanterina zany satria alohan'ny olona zany manakarama sarety tompoko toy izay anakarama fiara ary ny entana zakany sarety tsy zakana fiara raha eto Antananarivo renivohitra fotsiny resahana fa misy fetraikany ihany koa io amin'ilay entana zany zay tanterina amin'ireny saretiny zavatra fiainana andavanandro zany so tsika hoe variana fotsiny resaka solika io de hoe fiara fotsiny ny resaka amin'izay vao mietsika mividy-tsolika ary io efa nitenenina teto na ariary zato ary ny fiakarany de tsy maintsy voakitika daholo ny rehetrarehetra fa ity tsy ariary zato ny fiakaran'ny solika fa mihoatra be an'izany fa ny frelo zany eto Antananarivo de hoe 500 lasa ariary zato de izay ve zany no hoe hitarina ny resaka hoe ka io ary mba 500 de mba 500 de lasa 100 fa ny fetraikany io tena mafy dia mitenika io atsy ny mpitatitra zany vao de feo eny tao anatin'ny 420 ora hoe ny mpitatitra ihany koa ane mpanjify ka ahoana moa no afahanay hoe tena manatsara ny qualité de service-ko zay koa mba sahirana sy samy mana ny teneniny daholo na ny mpandeha na ny mpitatitra dia ny zavatra iraisana aloha de izao samy malagasy na ny mpitatitra na ny mpandeha samy malagasy ary samy hiatrik'an'ilay fiakaram-bidy eo amin'ny resaka solika satria ny toe-karena metehatra amin'io fa ny dikan'izany rehetrarehetra zany dia samy mizaka ny tsy fahaiza-mitantany ny mpitondra samy mizaka io zany zao tsy hoe zay mpanohana amin'ny fitondrana tsy hiaran'ilay fiakaran'ny frais io tsy hoe zay aty amin'ny mpanohatra ihany no fafankihoany miaritra ny miatrika an'io io fiakaram-bidim-piainana PPN sy solika io fa samy hiarany daholo ny fiakaram-bidim-piainana resaka PPN sy mividy-tsolika tsy misy an'izany hoe rianina ihany ny tratrany io fa rianina tsy tratra samy tratra daholo zao zay le izy samy tratra daholo zao samy miainan'io daholo zaoko nga io hoe rianina ihany na rianina ihany zay zany no mila tena hoe fantatra mazava tsara fa akoatr'izay zany rehefa mivoaka zany le vidy-tsolika iny rehefa mivoaka le vidy-tsolika hoe 707 ariary ny gazoil de 705 ariary ny ray litatra zany amin'ny lasantsy de aloha tonga de tsotsorina hoe ny anankiray 5,000 latsaka ary zato ny anankiray 9,000 latsaka ary zato zay izy mazava tsara zay izy tsotsotra tsara ianao zany zao raha hividy lasantsy hoe 705 ny ariary ny ray litatra de fa manoma ianao zany 9,000 fa manoma ianao 9,000 de ary zato mifameriny de raha hividy ianao zany gazoil 704 ariary ny ray litatra de fa manomana ianao zany 10,000 tonga de le 10,000 le raviny amin'ny ankapobeny zany dia 10,000 zany no manao dia fameriny ary zato entinao mody zay zany le fandehany amin'izao fotoana izao dia fa io zany reo vidy-tsolika vaovao ireo zay nampiarina izany dia tsy fantatrao mpividy tsy fantatrao mpanjifa ny hoe kipitsopitsony ao anatin'io tsy fantatrao zany fa nitenenina fotsiny tao anatin'le communication de hoe io ny vidy-tsolika vokatry ny marimaritra iraisana ahoany tsy azony olona mihitsy zany le hoe marimaritra iraisana
le marimaritra iraisana ve zany hoe ny teniny secteur privé de natsona ny hoe mpiarany zon'ny mpanjifa de ny fiarahamonim-pirenena de ato ny fanjakana de ato ny pétrolier de hoe fampidinika atao de zay no marimaritra iraisana fa nytenena teto fangary ny olona vory reny nga masolo tena malagasy marina hoe ohatra zao hoe mpiarany zon'ny mpanjifa fa le mpiarany zon'ny mpanjifa nidinika tany nga tena masolo tena ny mpanjifa misy mpiarany zon'ny mpanjifa tsy tazana atao tsy zay rery fa ny akamaroany olona hoe ny sasany tsy taova mpiarany zon'ny mpanjifa zay natsona tany moa zany de tany de eo ihany koa ny société civile fangary ny société civile manerina Madagasikara fa apahany nefa le raharaha makasika ny fiainam-bahoaka zay aloha de fa fanamariana anankiray zay fa raha raintsika zany zao ohatra hoe lasantsy 750 ariary ny ray litatra am'izao na 9,000 latsaka ariary zato dia tsy fantatrao zany hoe 4% ao anatin'io no natokana ho an'ny hoe fanatsarana ny lalana 4% anatin'io ny resaka hetra mbola misy kipitsipitso ny BDB fa naninona no io fa tsy taremarika hafa naninona ny 750 ariary naninona ny 707 ariary fanontaniana petraky ny olony zany fa mivaly teny de hoe io no marimaritra iraisana ary io raha mety mbola tsy fantatra io zany mbola mampiororo daoly ahoana ho an'ny mpitatam-bola ao anatina tokantrano anankiray de io aloha izao zany fa de io ane mbola tsy fantatra ny erina any mbola tsy fantatra hoe ahoana na ahoana mbola izany no fanontaniana mbola kadohany ihany koa izay ho atsika de rehefa jerenao zany ny vidin'ny solika ny ray baril zay mijery an'io sanandro dia nanomboka tany amin'ny volana avrily 2024 de niotra ny $100 any ambony $100 any foana zany ny vidin'ny ray baril nanomboka tamin'ny avrily 2024 teo zany ka hatramin'ny zao efa nisy ara $30 ny ray baril zany any amin'ny sehatra resa-pirenena fa ny eto amintsika zany dia izao no vipetrany misy ny toe-javatra miseho eo amin'ny sehatra resa-pirenena amin'ny resaka toe-karena noho ny fikorontanana raha toe-karena noho ny antony maro samihafa de aretina sinzisa tsy resantsika betsaka zay iny zany miseho any iny fa ny ato anatiny ihany koa eto Madagasikara manampitrotraka ny iainany zao tontolo zao dia ny ato anatiny dia mbola manampitrotraka zany ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaizana mijery ny marariny olona sy tsy fahaizana mijery lavitra zay zany le aretina mikiky ato anatiny io tsy fahaiza mitantana io tompoko tsy misy idirany ny ady any Ukraine io tsy fahaiza mitantana io tsy misy idirany aretina Covid-19 aiza ve rangary aretina Covid-19 ty de 4% mahery fotsiny vita vaksiny ny eto Madagasikara ny olona efa any amin'ny 80% 85% no vita vaksiny de lasa le toe-karena le niisatra teo tam'le confinement satria niatrika confinement daholo de ny olona efa ambony be ny vita vaksiny de lasa mihodina indray ny toe-karena na eo raha ny crise-na solika dia mihodina indray mahazo aina indray ny toe-karen'ny olona any ivelany any fa ny antsika vokatry ny tsy fahaizana mitantana ato anatiny dia voame manampitrotraka an'ilay toe-javatra miseho any ivelany any de inona ny zavatra eno ahilika fotsiny any amin'ny ka nisy Covid ka misy ady any Ukraine ka zay fotsiny fa tsy mety miaiky mihitsy zany le ato anatiny hoe vokatry ny tsy fahaizanay any no anisan'ny mahamafy ny fiatraikan'ny fahasarotam-piainana raha ho an'ny Madagasikara ohatrany tao Sri Lanka ny vokatry ny tsy fahaizan'le mpitantana tao no napokan'ireny kidrakidra reny vokatry ny tsy fahaizana mitantana izany tsy niatrika Covid izany tsy hiaran'ny fiatraikan'ny ady any Ukraine sy Russie na resaka varim-bazaha io na resaka gaz io na resaka pétrole samy hiaran'izany daholo izao tontolo zao zany
fa misy firenena mbola mafimafy kokoa ny fiatraika an'ilay krizy no ny problema ao anatiny zay tsy tokony ho problema. Raha mahay mitantana ny mpitantana sy mpitondra ao amin'ilay firenena dia misy ny krizy hiaran'ilay krizy avy any velany fa tsy ho mafy loatra ho an'ilay vahoaka, ho an'ilay vahoaka. Zay le izy. Tsy resaka mihitsy hoe atoko zao, tsisy resaka atoko zany fa tena le vahoaka mihitsy. De manampitrotraka an'izay eo amin'ity resaka lasantsy ity, sao de tsy fantatsika. Madagasikara aloha zany dia manafatra produit fini izy. Tsika tsy manana raffinerie intsony. Isika tsy manana compagnie atsika manokana hoe ohatra hoe compagnie nationale manafatra solika. Isika tsy manana compagnie nationale izay mitrandraka solika eto amintsika. Efa ela zay nyresahana Bemelanga sy Tsimororo zay. Efa ela zay efa hatramin'ny andron-dratsiraka efa namorona Andromahaleo. Raha hoe raha oviana no hitranga asa angamba atsoatsy no tonga Bemelanga, isika tsy ho lany vatsy. Zay le hirany Mahaleo zay. Aiza le atsoatsy. Atsoatsy ahoana zao fa 2022 manafatra produit fini isika. I Bemelanga zany io izy io, Tsimororo io izy io, de mandeha am'izay zany ny fitenenana. Fa ahoana reo? Fa ahoana Bemelanga sy Tsimororo mariny? Lasa miverina any le fanontaniana. Itsika ane manane, ary zay ny tokony izy hoe rehefa hampandroso firenena ianao dia jerenao aloha ny zavatra eo ampelantananao, indrindrandrindra zay men'ilay nahary ao amin'ilay firenena. Maurice zao firenena kely io. Maurice zany ane ohatra ny hetsika mpatonga manjakandrina ny ingezany. Dia inona aloha ny zavatra misy ao? Zay ny aingan'ny Maurice ihany de tena tsika kely de ketrika izy niainga ny zava-misy ao izy namboly fary izy de na vadika izy de nahodiny iny de nataony tsara ny fitantanany de laza izy vadika tany amin'ny resaka textile de tany amin'ny tourisme de lasa matanjaka Maurice aty amin'ny ranomasina indiana. Tsika taraiky. Tsika zavatra fa mamaika atsika. Inona aloha ny zavatra misy ao? Ohatra zany zao tsika miresaka hoe Bemelanga sy Tsimororo. Raha nanomboka tany amin'ny 2019, 2020, 2021 zao tsika 2022. Raha tena nijerenany hoe nijerena tsara ny momba nyty resaka hoe Bemelanga sy Tsimororo ity, le izy zany zao ohatran'ny malaza tsy hinanana fotsiny. Zao raikitra io ny krizina pétrole, krizina solika. De eo tsika tena mafy le anina fa misy mpitondra ne eto e. Ahoana ny momba ny resaka Bemelanga sy Tsimororo? Na resaka Foil Lord sy ny sasany zany hoe afaka jerevana ny olana jirama efa tsisy farany io. Tao anatin'ny telo sy taona sapany efa ho efa taona ve dia tsy nijerena zany zavatra zany hoe mba ho tombontsoa le vahoaka. Any amin'ny Rothschild mamaika, any amin'ny Teleferika mamaika, any amin'ny zavatra manara-penitra kianja zany no niazaka zany. Fa mipoka am'izay le krizy tsolika maneran-tany de io tsika fa akofina zany. Tsika zany manana an'ireny. Zay fotsiny ohatra tsy karakaraina araka ny tokony izy le izy. De lasa tompony mangatakatiny. De zao zany zao anontanian'ny olona hoe ahoana io Bemelanga io de tsy fantatray. Ahoana zany ny toy an'io Tsimororo de ka zay tsy mahafantatra an'izany. Fa de nefa le izy dia eo. Ankoatran'izay ihany koa, zay zany hoe zavatra atao anatin'izay de eo ny tsy fahaiza mitantana, eo ny resaka kolikoly, eo ny resaka fanondranana arem-pirenena izay misy fiantraikany amin'ny toe-karena, amin'ny ankapobeny zany de zany nefa nisy aretina mikika. Zay vokatry ny ato anatiny ihany. Efa nisy aretina mikika efa ela be de tonga am'izay ty viditsolika tsy mety midina fa any ambony ny $100 ty ny ray baril dia $500 izao androany fojerena vao teo $500 de eo le izy 500, 700, 1000 de eo miodiko tsy mety latsaky ny ary asa aloha hoe roviny io vao tafidina any amin'ny $1 ny ray baril. Ohatran'ny tany amin'ny 2 taona lasa, ohatran'ny tany amin'ny 3 taona lasa $1, $70. Zany ray baril tam'izany. De ozy izy le naman'izay. Raha ohatra moa zany zao io baril io ka ohatra zany ka midina any amin'ny $50 ny ray baril
De molo izao ve ny viditsolika eto Madagasikara amin'le vidin'le vao nampiakarina omaly io? Tsy haiko aho zany. Satria hoe ny tena zany mpanao gazety de hoe anontaniany olona zany. Tena tsy haiko aho zany marina. Fa zavatra hafa mihitsy fa io aloha zany zao no atrehana amin'izao fotoana zao. Ankoatran'izay Madagasikara sady tsy mamokatra solika, mbola manafatra produit fini zany na eo ary be milanga sy tsimororo zay tsy fantatra zay toyany, mbola tsy manana kompania mpanafatra fa mbola avahiny no kompania mpanafatra solika any ivelany. Dia mbola tsy manana ihany koa isika fa mbola vahiny ihany koa, mbola privé ny société de distributeur na le mpanjara zany ato anatiny, dia hitantsika amin'izany fa tena hoe miankina tanteraka amin'le tena hoe le vola eto am-pelantanany efa le kely eto zany no mbola anafarana an'ireny solika ireny. Zao nefa no tokony ho fantatsika. Ireo firenena zay mpamokatra solika ireo, firenena matanjaka zay mpamokatra solika, ny ankamaroany dia manana société nationale. De ny fanjakana zany no manara-maso satria ny société nationale. Dia ny ankamaroan'izy ireo ihany koa dia manana société mpanjara. Zany hoe izy sady mamokatra, izy manana société nationaly, izy manana société zay mpanjara. Dia ampifilafilainy amin'izay. Satria misy ny crise maneran-tany ka, ampifilafilainy amin'izay, tsy maintsy ataony entitra tsara ny fitantanana an'io, fitantanana sy ny fanaraha-maso. Zay le izy. Itsika tsy manana an'izany. Zany Solima zany efa tamin'ny fotoan'andro zany tsisy an'izany tso fa hoe resaka privé zany zao ny itsika no misehatra am'ireo. Fa mahay volotratra amin'ny fanjakana dia ankehitriny zany zao miditra tsehatra mihitsy ny fanjakana amin'ity resaka viditsolika ity. Miditra tsehatra izy, eo ny ministera dia eo ny OMS fanjakana zany, eo ny gouvernement da eo ny fiadidinan'ny republika, lasa miditra tsehatra ao anatin'ilay fandraharana ny solika amin'izao fotoana zao satria enjana ny raharaha. De rehefa zay zany no fipetraky le izy dia naheny feo tsika tany amin'ny mpitondra hoe hijery firenena izay hoe afahana miara-miasa mba azahoana mividy petrôle solika mba hoe arak'izay mba hoe moramora kokoa sisa hoe hijery firenena any. De mipetraka amin'izay mifanontaniana. Raha ohatra araka misy mifanarana raha hoe mahita firenena nafarana solika hoe mba mora sisa asa tsy haiko aloha zany mora zany fa ity aloha zany zao ny baril maneran-tany de mihoatra ny $100. De hoy mifanontaniana hoe inona ny contrepartie, inona ny tambiny, satria tsy misy olona eo, tsy misy firenena eo na hoe kompania tsy haiko any ivelany any hoe ino mampalahelo rangale Madagasikara fa aloha tonga de mena solika mora be asa vidiana $4 na baril na $4. Satria tsika zany efa tena tsika zany lasa mandady ndray, lasa mandady any. Hoe mba vonjeo zay sany sisa. Fa inona ny tambony? Inona ny contrepartie? Nga zany fantatrao gasy. Ary zay foana zany ny tena manahirana eto. Ty zao hoe vaovao io viditsolika io tsy fantatrao ny natonga an'io fa de hoe io maromaritra iraisana fa nisy kajy tany. Tsy maintsy nisy kajy tany hoe zao. Fa ianao tsy mahafantatra ny atsiprian'ny lay izy. Nefa tokony ho fantatra any ary zony tsirairay tompoko no mahafantatra an'izany. Ohatra, aiza no anafarana an'io solika miditra eto Madagasikara io. Ohatrinona ny ividianana any am-potony an'io solika makaty Madagasikara io. Ohatrinona ny transport avy any amin'izay aingany any tonga eo ohatra hoe tonga eo am-poriny Toamasina. Entina amin'ny sambo entina amin'ny sambo. Ohatrinona ny transport ataontsika hoe miala eo Toamasina makaty Madagasikara. Camion citerne no mitatitra an'io zany amin'ny ankapobeny zay aloha no hitantsika. Ny amin'ny resaka lalam-by moa zany ohatrany efa tsy fantatra intsony hoe ahoana na ahoana misy any sa ahoana aloha fa ny camion citerne no tena hitantsika mivezivezy amin'ny ORN2 io tatitra an'io. Ohatrinona zany transport zany tsy mandeha gona amin'izao io
fa tsy maintsy taterina amin'ny camion citerne. Zany mitambatambatra zany. De ahoanandray ny distribution ny fanaparitahana an'io eny amin'ireny station rehetrarehetra ireny. Tsy mandeha rano koa io na mandeha amin'izao fa mbola camion citerne koa no ho an'ireo société pétrolière zany manaparitaka an'ireo eny amin'ny station rehetrarehetra any. Vola daholo zany, vola daholo, mbola sarotra daholo zany a. Dia vita zay, de zay vao tonga aty amin'ny mpanjifa le izy. De rehefa tonga aty amin'ny mpanjifa le izy a, de io zany zao mipetraka eo hoe zao no vidiny. De ao anatiny io vidiny io ndray mbola misy hoe firy isan-jatony etra amin'io, firy isan-jatony zao, firy isan-jatony zao. Zany rehetrarehetra zany tsisy fantatry ny olona zany fa ny fantatra fotsiny de ny hoe 750 indray litra amin'ny lasantsy, 770 indray litra amin'ny gasoil. Zay ihany ny fantatrao zay. Fa ny kipitsopitsony rehetrarehetra iny tsy tsisy fantatrao. Nefa zany rehefa jerevana amin'ny atsiprian'le izy dia ny olona sady manana compagnie mpitrandraka pétrole no manana compagnie société de distributeur dia milamina tsara ary mifanaraha-maso dia entitra tsara neny any ivelany any. Reo le état du golfe any amin'ny golfe persika reo mantsy malaza amin'ny famokarana lasantsy, famokarana pétrole. Fa koatr'ireo koa mbola misy ny pays émergent ohatran'ny hoe Mexique mamokatra pétrole zany, Venezuela mamokatra pétrole zany. Dia reny entitra ny fanaraha-maso. Ny aty Afrika, Nigeria, entitra be ny aza ny fanaraha-maso. Na de misy danger ihany koa raha misy loza manambana ihany koa ndraindray sasany inona moa loza teneny io, matetika amin'ny firenena misy pétrole miady hatrano. Zavatra misy zany. Dia entitra ny olona ny fanaraha-maso amin'io zavatra io, na ny resaka distribution na ny amin'ny resaka fitrandrana. De mbola misy ihany koa moa ny OPEP izany amin'ny fikambana iraiza-pirenena izay amin'ity resaka pétrole ity. De maro ny firenena ao anatiny ao, fa misy koa ny tsy ao anatiny. Isika zany lasa miandry zay gadona ny any velany foana, ny any velany foana. Produit fini zay no afaratsika. Tsika raha teo moa zany efa tsisy raffinerie. Dia produit fini ny tsika zany no afarana na ino na lasantsy io na gasoil io. De mitaten'izay ilay mpanjifa atsona hoe malagasy. Na mpitatitra io na inona rehefa hoe mampiasa solika. Zay zany no manamarina an'le hoe tsy faiza mitantana ato anatiny. Satria tsy mijery lavitra. Tsy mijery lavitra. Zay no mahatonga an'io. Tsy mijery lavitra de misy miteny nga kosa moa misy mpaminany ao sisy. Tsy mipetraka mihitsy zany raha resaka amin'ny tarika ianao zany natao hoe leadership. De mahay mijery lavitra ianao zany am'le toe-karena. Fa ity resaka toe-karena ity tsy vitana sentiment ity na fihetseham-po fotsiny. Ary zao zany zao raha ny tokony izy de tokony efa mematotra tsara amin'izay ny gasy. Mahay mamakafaka tsara amin'izay malagasy. Manoloana an'izao tena hoe fahasarotan'ny fiainan'izao. Tokony hoe efa mivoatra zany ny fomba izay hoe famakafakana ataon'ny malagasy fa tsy taitaitra fotsiny, tolotolorana kely an'tisy ty tonga de ao de tsy mahita ninona tsony fa tonga de jamba. Fa manoloana an'izao hoe fahasarotan'ny fiainan'izao zany ny resaka sosialy sy ny toe-karena, fiakaran'ny vidim-piainana, fiakaran'ny vidin-tsolika dia raha ny tokony izy de tokony efa hoe mematotra amin'izay, misokatra amin'izay ny sain'ny atao hoe olo-pirenena. Io anie tsy tenitenena fotsiny hoe olo-pirenena ahoana? Olo-pirenena mora tsipatsipazana? Olo-pirenena iandry fotsiny? Olo-pirenena anao tatreraka fotsiny? Tsy zany tompoko natao hoe olo-pirenena. Ny atao hoe olo-pirenena de mahafantatra ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Ny atao hoe olo-pirenena dia
manaja ny lalàna izay misy. Ny atao hoe olom-pirenena dia olona tia tanindrazana, manao tena hoe tsy ambanin-javatra ny fiandrianam-pirenena, tsy tenitenenina fotsiny zany. Ny atao hoe olom-pirenena dia mahafantatra ny andraikiny sy ny adidiny fa tsy ndeha nambotra ny mpiray tanindrazana, tsy ndeha nambaka ny mpiray tanindrazana, dia samy gasy ihany no fampihinana eto. Zany zao ny zava-misy. Io zany zao hoe miakatra ny vitsolika dia efa mandeha amin'izay ny kontikonty atsy ananinatsy. Raha zao no nahazatra anahy, raha zao no nahazatra dia tonga dia zao hoe ono dia efa tonga dia akariko ty. Zay le resaka fanararotan'izay. Fa iza moa no sahirana eto? Tsika samy malagasy ihany no sahirana eto rehefa manjaka ny fanararotra. Ary dia misy ny mpanararotra. Eo aloha tsy faiza mitantana, fa le ato amin'ny gasy ihany koa dia mifanararotra eo, dia mifanambaka eo, dia tia kely eo, dia hoe ahoana marina ary tia fiainantsika eto Madagasikara ity. Fa izy koa misy andraikitry ny, raha ohatra ianao mitondra ny anarana hoe olom-pirenena dia misy andraikitry ny olom-pirenena ao anatin'ilay izy. Tena misy andraikitry ny olom-pirenena manoloana ny zava-misy. Ohatra fotsiny zao hoe andraikitry ny olom-pirenena ny tsy firaharahiana ohatra. Andraikitry ny olom-pirenena ny tsy fanajana ohatra hoe lalàna ny fifamoivozana io fotsiny. Efa eto mifaritra epitana, eto ananiny etsy 5 metatra etsy izy mepita dia saika voatonany tobela dia tabataba. Andraikitry ny olom-pirenena zany. Tsy idirana hoe politika zany na ina fa ianao mihitsy ny tompony andraikitra amin'izany. Voadona eo anao dia tabataba. Ary rehefa voadona amin'ny fiara anao dia sofera ihany no mahazo loza. Nefa ianao mepita eny amin'ny toerana tsy tokony epitana. Ohatra fotsiny izay. Ka zany rehetrarehetra zany dia mahatonga ny fitenenana hoe misy mpitondra ve eto Madagasikara? Valiny misy eto. Misy mpitondra fa ahoana le fomba hitantanana n'ilay vahoaka malagasy manoloana ity problema goavan'ity. Efa fantatra hoe miankin-doha amin'io resaka solika io ny fiainan'ny firenena. Miankin-doha amin'io. Dia rehefa fantatra zany, vao tonga eo amin'ny fitondrana zany izay mpitondra eo, le rejima amin'izao fotoana no tena tenenina amin'izay, dia asa hoe inona no be dia be le velorano natao, velorano momba zao, velorano momba zao. Fa io izy io. Tsy azo hidivirana ny fiakaran'ny viditsolika. Fa ny fari-piainan'ilay olona ny eo ihany eo ary mitotongana ny fari-piainan'ny olona. Io ane rehefa tsy mitombo ny vola miditra amin'ny isa-tokantrano ny vola kirakira. Nefa ato tsy maintsy hoe miakatra le vidin'ny gasoil sy ny lasantsy dia mitomby ihany zany ilay fahatrana. Mitomby ihany ilay fahatrana. Dia hoy ny maro hoe ampiasao ilay fahaizanareo hoe ampiasao ilay fahaizana. Fa le fahaizana koa zany mbola mampametram-panontaniana ihany koa hoe fahaizana hoe ahoana moa hoe taiza moa zany ny sasany nianatra. Satria le fianarana dia tsy maintsy avadika ho réalité. Zay le hoe théorie. Io fianarana théorie io dia avadika ho réalité. Fa tsy hoe diplôma mipoapoaka nefa ny réalité le hoe ampiarana azy tsisy. Ka tsy hita ihany koa tsy afa-manoatra satria betsaka manana diplôma fa le ampiasany ny diplômany raha nety Madagasikara sehatry ny asa izay ampiasana azy tsy ao. Problema be. Dia azagaga ianao raha mitady asa any ivelan'ny ankizy. Azagaga. Zao zany zao memafy ny zavatra misy eto Madagasikara. Azagaga ianao raha misy foana ny miondrana tsokosoko makany Mayotte. Nisy tratra indray hony zao indray hony lasa any Mayotte satria Mayotte maninona Mayotte département frantsay dia misy réseau ao anatin'le izy. Ny harem-pirenena ato lasa foana. Ahoana zao le volamena le tany Afrika Atsimo zao? Ahoana zao momba an'iny? Tsy fantatra hoe ahoana. Fa dia hoe négociation hoe sisa. Harem-pirenenao le zavatra. Ny harem-pirenena tsy voafehy, ny fanaraha-maso tsy araka ny tokony ho izy, mandeha amin'tsiza ny fanaraha-maso, ny manao ny etony ihany. Atsa zao ny bois de rose zao ahoana zao? Tsy fantatra tsony. Satria vao nandeha moa zany ny coronavirus zany iny Covid-19.
de variana tany ray aloha fa miboady ero zany zao tsy fantatra ntsony ahoana mbola misy manondrana tsokosoko ihany ve sinisia sinsisa tsisy zavatra mandeha amin'ny loniny ny fiainandra malagasy amin'izao fotoana izao zao misy ny tokantrano de fa miaina sady amin'ny tena hoe fiafiana akoatran'ny efa niainana teo satria fa manomana n'le fidiran'ny mpianatra mibaka mbola ho avy ny baka fa ny bepsa sy ny CP efa vita iny de le fidiran'ny mpianatra zany efa manangasanga ao anano ary septambra am'ty de efa miditra raha ny daty ofisialy zany volana septambra de efa mianatra ny kilonga efa misy miditra ny ampianarana fa fiatrehana an'izay zany de ray volana sy tapany no fotoana anana ny ray aman-dreny io manana am'lay fidiran'ny mpianatra ary sekoly tonga de manome lisitra hoe ty reto lisitra mizara bulletin zany le tam'le tao mpianarana teo de retiny tao mpianarana vaovao de ny écolazy ihany keo de fa hitatsika fa enjakenjany ty raha ty ka ny tiano tenenina zany de ny hoe ny tsy faiza mitantana no mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy mandeha araky ny tokony ho izy fa rehefa eo le tsy fetezan-draharaha zany eto amin'ny firenena dia misy ihany keo zany ny mangina tonga de mangina fotsiny ao aloha le mangina io sasany menatra tena tsy nampozanay kosa ane le izy zay tena nitolona mafy mihitsy zao de zao ve no zavatra iana iny lohany an'zay miaina an'izany fa zavatra misy fotsiny zany zao de hoe ahoana ny hotoyany ty fiainandra malagasy ty ahoana ny hotoyany ahoana ny iatrehana an'izao tena hoe olana goavana izay iainan'ny firenena izao zany ny fanontaniana mipetraka zany zao de tena hoe tsy fantatra intsony ny hoavin'ny isa-tokantrano ny hoavin'ny orinasa ny hoavin'ny tanora hoaiza daholy ireto tanora reto hoaiza daholy anangana orinasa zay ny tena tsara indrindra manangana orinasa fa fomba ahoana no ananganana orinasa am'izao raha zao nampibizina tomobile ara de efa sahirana ihany keo sahirana am'le miakatra ny vidin'ny solika de ahoana ny fiara mandeha carburateur ny fiara mandeha injection moa zany iny zany mba latsa-datsaka ny consommation fa neny sasany mihinana 8 litre 100 neny sasany vao mihoatra ny 6 litre 100 fa efa etsany sasany moa mihinana any amin'ny 12 litre au 100 le fiara tena hoe matanjaka sy ngeza be ny motera de eo am'izay zany zao de hoe ahoana zany ny fandehan'izy ity satria resaka fitaterana daholo zany de tena sahirantsika menakavy tsy maintsy nazavainy zany somary nresaka kely tsika amin'ny tany ivelany tany momba atsika eto tsy maintsy ndraisana satria mba hahafahatsika zany ao tsara mandrona n'lay toedraraha fa eto namana faniry razafy mantatany miaraba ny faniry mbola niompana aloha zany ny fanokafana teo resaka ty fiakaram-biditsoliky ity sy ny fampahafantarany olona ny zavatra tsy fantany eo amin'ny tontolo ny solika maneran-tany zay tsy afa-miala amin'izany Madagasikara eo ihany keo ny tsy faiza mitantana atao anatiny miarabanao namana faniry ndahatra sa tsisy miaraba rina de miaraba ny teknisiantsika ihany keo ny mpijery ny mpiaino mpanaraka am'izao maraina izao ny toerana rehetra zay misy atsika naiza naiza de itondrana an'izay araba izay io moa zany efa toy ny hoe sakafo isan'andro ny zava-misy am'izao fotoana zao de tsy maintsy miresaka tsy maintsy ihany keo tsika mampita ny vaovao zay tsara ho fantatsika
ho an'ny vahoaka malagasy ankehitriny satria maro amintsika no mandefa ny vaovao zany aty aminay aty de zaraina foana reny vaovao reny arak'izay fomba izarana an'le vaovao zay tonga aty aminay de azakaiky isika raha ohatra ka mikitikitika finday maromaro eto satria mirotsaka foana ny message ny MP ny ato amin'ny WhatsApp sy ny rehetrarehetra de izay ny antony mahatonga zany am'izao fotoan'izao tsika miezaka mandray zany reo vaovao samihafa zay avy any amintsika de zarainy zany efa ao ambadika ao ny député Rambosalama Emilien député Rambo moa zany iara-dalana amintsika eo fa isika iresaka kely amin'ity resaka fiakaran'ny vidy solika ity de tonga de mifandraika an'izay mbola ohatry ny akovoakapoka ny rehetra am'izao fotoan'izao de mihainohaino tsy hita hoe hoaiza anao inona fa ohatry ny hafahafa domidomelina kely ohatry ny rendremana zany ohatry ny olona mbola tsy ampy torimaso zany rehefa mandeha ny amin'ny lalana eny mbola sy tonga say indrindrandrindra ny soferan'ny taxi be sy ny receveur am'le mividy solika de zatra de tena hita mihitsy le différence zany tam'le prix teo aloha sy le ankehitriny satria ho an'ny sasany mahavita toro-dimy de lasa manao dépense lehibe mihitsy am'izao fotoan'izao raha mivaovao satria misy mitaraina manko zany am'izao fotoan'izao de hoe 500 ariary ane ny litatry ny gasoil niakatra de ny toro-dimy non ny toro-ray zany malany eo amin'ny gasoil 5 litres ho an'ny sasany zay le mora indrindra zay de io gasoil 5 litres io zany raha ohatra ka ampitombotsika 770 dia 24500 ariary zany hoe raha ohatra ka tam'le vidiny 730 ariary teo aloha izy dia 17000 ariary ity izy lasa 24500 ariary de misy elanelany eo amin'ny 7500 ariary be zao zany de rehefa kajina zany zay 7500 ariary ao anatin'ny ray andro zany dia toro-dimy ny vitan'ny taxi be ray ohatra zany zay raisitsika zay de zay ampitombotsika 7500 ariary zay de azoazontsika saina am'izay zany ny hoe fitombon'le volalany eo am'le taxi be am'izao fotoan'izao satria lasa 37500 ariary ao anatiny toy andro anankiray zany hoe 200 000 latsaka kely fotsiny zany latsaka 2500 ariary latsaka 12500 200 000 latsaka 12500 zay zany ny fitombon'lay carburant vidiny le taxi be isan'andro raha ohatra izy ka toro-dimy satria manodidina ny toro-dimy eo zany misy tsy mahavita an'izay tsony fa moyenne zany misy 3 fa toro-dimy tena raisitsika zany satria ataontsika mandeha be ny asa zany lay gasoil zany 17000 ariary teo aloha lasa vidina 24500 ariary am'izao fotoan'izao de iny no ataontsika am'izay ataontsika x5 de zao raha 85000 ariary zany mandritry ny ray andro 425000 francs ny gasoil lany taxi be anankiray moyenne zany lasa 612500 francs na 122500 ariary izy am'izao fotoan'izao de le arizato le any am'le mpandeha iny zany eo am'izay le adevitra lehibe satria niakatra le frais ariary-zato zany le 500 zany mizara le hevitra eto raha ny zavatra hita io maraina io ary zay no antony tara satria ny aino ny feoan'ny taxi be sy ny receveur zany de mizara le hevitra hoe mety amin'ny CTI le birao le izy na de manahiranandro zareo satria au départ efa nisy conférence de presse efa nataony re UCTI ireo efa taloha ataontsika 2 ans passé ny resahana ny hoe tsy zaka itsony zao 500 zao fa mangataka zay akarina 700 de ny azo azy teo fa 700 ny tena mety aminay fa tsy possible tsony raha miasa ho an'ny 500 zay farany teo ndray rehefa nanambana hoe hiakatra ny vidin'ny solika de hoe 1000 ariary izy nisy ete ino mety aminay fa rehefa nandeha ny adevitra de 600 ariary ny eken'izy ireo zany hoe mety any zany le izy fa eo an'le brao an'le CTI le izy mety fa aty an'lay tompona fiarakodia indrindrandrindra lay chauffeur sy lay receveur zay manenjika versement de mikakaika mihitsy hoe tsy nanombo fa hinananana zay mpandeha taxi be de mahalala an'izany hoe inona natao hoe anana sy omby ny atao hoe anana
dia zara fa mitondra vola madinika mody, zara raha mahenjika versement, dia le 100 sy le 500 be da be mitambatra iny. Fa le omby dia mba misy 10 000 sy 25 000 sy 50 000 francs na 20 000 ariary mitambatra mba ho fameno le fanenjehana le versement isan'andro zany. Eo zany ilay zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy mbola fantatsika moa zany hoe tena hevitry mpitaritra amin'ny ankapobeny daholo ve inona eken'ny CTE iny. Satria ny fanjakana dia nametraka indray ny aminy hoe hanampy indrindrindra amin'ny fampitaovana an'ireto coopérative andrenivohitra reto i CTI zany. Dia izay fampitaovana izay amin'ny alalan'ny fiara sy ireo kojakoja rehetra. Dia eto tsika dia miteny ny aminy hoe efa ny kompensena ie ny mpitaritra tamin'ny alalan'ny solika ara-dalàna ve zany, fa faharoa dia ity voaloha amin'ny araraky ny tokony ho izy ve zany, fa hiditra amin'ity adevitra ity indray tsika amin'izao fotoana izao manome engagement ny fitondram-panjakana. Ary le filoham-pirenena mihitsy mitsoraka miadevitra miaraka amin'le mpitatitra satria mahay ambondrona tsy maintsy mamono afo. Dia ahoana indray ny famoronana zany rubrika zany sa ny vola ao anaty ministère fitaterana ihany no anaovana aménagement sy avadibadika mba hahafahana indray mijery an'ity famoronana vola vaovao. Ohatra ny hoe misy promesse présidentielle mandeha foana isan'andro. Dia izay indray zany ny endriky ny promesse présidentielle mandeha subventionnenareo, ampinareo, jerevana fiara esanareo mba ho norma tsara. Zany tsy tena manara-penitra tsony. Dia ahoana indray ny volam-panjakana hodiniana amin'izay satria tsy maintsy volam-panjakana ao anatin'ny caisse de l'État tsy maintsy efa voarindra atao anatin'ny loi de finance. Dia ny vola ministère en transport ve zany. Apetratsika izay fanontaniana izay. Petratsika izay fanontaniana izay. Tsika tsy miadevitra any eninjato fa aty amin'ilay mpampiasa fiarakodia ho hitantsika eo ny avoaka ny adevitra mandeha amin'izao fotoana izao. Fa ato amin'ilay engagement niraisin'ny fanjakana izay miendrika promesse présidentielle satria mahay ambondrona doran'ny afo dia tsy maintsy mamono afo. Dia le forme ny endriky ny famonoana afo amin'izay mahavarina ao anatin'le raharaha. Le filohan'ny repoblika mihitsy ny lasa ny azakazaka ny vory ny araka tamin'ilay mpitatitra, le fiombonan-be mpitatitra na ICTU na ICTS. Izy mihitsy ny miaraka mivory. Dia misy teny efina moa maratsy amin'izany ka nikarika vahaolana fa zao amina adevitra lehibe tahaka izao misy foana ny atana-tohatry ny fitantanan-draharam-panjakana. Misy prime ministre eo, misy ministre ny fitaterana eo, ary eo anatin'izany ministère ny fitaterana zany misy staff ao. Dia aiza ny andraikitra rehetrarehetra ao fa ankoatran'izay mbola misy organisme rahatase mijery ny fitaterana tanety amin'ny alalan'ny ATT. Fa manino zany rehetrarehetra zany tsy miasa fa maninona le filohan'ny repoblika tonga dia nitsatrehatra mihitsy ny tao anatin'le adevitra satria mahay sahiran-tsaina dia tsy maintsy mamono afo, tsy maintsy miditra tsehatra sao je tsy ho voametrizeny reto PM sy ministre sy ny staff reto le raharaha. Ka hiakatra ao any 1000 ariary lay frais taxi be satria lay sy le explosion sociale sy le fimenomenona ny olona tsy zaka n'le fitondram-panjakana. Dia hita mihitsy hoe sahiran-tsaina mamaly le zava-misy le filoham-pirenena satria izy amin'ilay fitantanana an'le fanjakana tsy mandeha amin'izay loany mihitsiny no endraika any zao zavatra misy rehetrarehetra zao. Dia gaga ihany ianao mahita lizy. Ary efa nresantsika tao anatin'ny fandarina zany malaza zany efa nygatenany le compagnie pétrolière so 370 milliards d'ariary no manka gagné fanjakana ao anatin'le hetra ny solika. Zay 20% teo aloha nalatsaka 15% teo anatin'ny LFR, loi de finance rectificative. Le 5% io zany le 370 milliards d'ariary efa nygatena efa tokony hiditra amin'ny fanjakana kanefa tsy niditra ny fanjakana satria nalatsaka 15% ny hetra alaina amin'ny solika. Dia zao indray mbola ny acceptena ny 44% ao anatin'ilay fiakaran'ilay viditsolika ho an'ny enenivon'ny prix à la pompe zany. Io mbola misy an'le hoe prix any amin'le hividianana azy, anodranana azy, fandraisantsika zany prix de référence calculé sy ny prix affiché à la pompe zany. Dia le eo anelan'izay le alohan'ny fanjakana. Dia mbola ny fanjakana mandohan'io zany hoe efa nahena 15% ny hetra alaina amin'zareo efa manka gagné fanjakana fa ny fanjakana mbola mandoha an'le elanelany eo amin'le prix de référence calculé PRS
PRC sy lay prix affiché à la pompe na PMAP. De iny le différence iny le alohan'ny fanjakana any amin'zareo. De tokony isaky ny mandeha le carburant varotana an'lay redevance makany le entretien routier. Fa iny randray voadongodongo eo, mirotsaka ara-dalana iny sady tsy mirotsaka. Ary zay mahatonga an'le lalina any amin'ny route nationale simba io satria tsy hita le volan'le fer fond d'entretien routier. Nakaiza daholo reny rehetrarehetra reny. Io zany misy zavatra mbola kajiana be da be techniquement zany mbola sarotrarotra miresaka amin'izany. Fa etintsika miandalana lizy. De ka tena le compagnie pétrolière satria eny am-pialatanan'ireo solika eto Madagasikara. Fa ato an'le mpitatitra tsy afaka miady. Raha ohatra zany tena hoe MP d'égalité 44% fiakarana, 44% netretet 1000 ariary menjera 600 ariary, 700 ariary menjera aty amin'ny 600 ariary. Zany hoe le malagasy zany de azo pepona hoe tsy afaka miakatra nareo, fa midiny nareo. Fa ato amin'le compagnie pétrolière zay mitazona an'le tena secteur tena stratégique de azo gatena zay zavatra tsadiavin'ireo de azo ekena satria ireo no mifehan'ny ara-toe-karena eto Madagasikara mbola sombony kely ny zavatra fihezon'ireo. Zany ny zavatra manahirana amin'izao fotoana itenenantsika izao. De ho hitantsika eo aloha le izy fa hoy sika hoe inona ny nampiazakazaka amin'ny filoham-pirenena satria mamono afo. So de tsy maîtriser le PM sy le ministre izy sy le staffny de lasa miazakazaka le filoham-pirenena. De ohatran'io ihany zavatra nataony tamin'ny Covid-19. Izy ny lasa miteny isaky ny tapa-bolana, izy ny lasa professeur, izy ny lasa docteur, izy ny lasa mahay momba ny tontolo ara-pahasalamana, izy ny lasa mpanao fanadidina sy ny rehetrarehetra mikasika indrindra n'le resaka fitiliana sy ny karazany amin'ny detesitra manazava izao. Lasa historien, lasa manazava ny rehetra amin'ny filet de sécurité sy ny rehetrarehetra. De sahirana izy aveo satria tsisy fusible, tsy omena andraikitra ny hafa hakan'izay andraikitra zay. De zao miverina amin'izay adevitra zay. De hoy sika hoe kinona tsy niazaka zany le filoham-pirenena nivory tany Dego niara-nivory tamin'le mpitondra bajaja omaly. Raha mpitoviana daholo izy satria ve Antananarivo eto ka matahotra an'le explosion sociale, matahotra an'le zava-misy eto Antananarivo de tsy maintsy aingana ny rotsaka tsehatra. Kinaninona tsy nandeha fiaramanidina manokana nivory tany Dego niaraka amin'ny mpitarika bajaja. Naninona tsy tany Tomasina nivory manokana niaraka an'ireo mpitondra tuk-tuk reo. Rehefa ampitoviana daholo ny rehetra satria samy miaina n'le fiakarana ny vidin'ny solika na ny eto andrenivohitra na ny any amin'ny faritany. Fampisaitsaina zany rehetrarehetra zany fa mbola mitombo ny adevitra, mbola betsaka ny vaovao, mbola azontsika raisina manoloana ny tirara ty fa ataontsika ao anaty fonoteny zany rehetrarehetra zany. Mbola manakambara amin'izany koa rehefa aveo député Rambo zay efa miara-dalana amintsika, efa eto akaiketo izy amin'izao fotoana izao. Miaraba député. Miaraba Faniry dia misaotra betsaka na amin'ny fitenenana ary miarabantsika technicien ao ambadika ao zay mandefa izao fandarana zao amin'ny alalan'ny Hainao Manjery, MBS sy ny Radio Mata manaraka amin'ny fandarana. Dia miarabantsika vahoaka tsy vaky volo koa zay manjoy hatrany ity fandarana ity isanandro ary indrindrindrindra ianareo any ampitan-dranomasina any izay tsy mitrahatra miantso sy mandefa somaisony amin'ny lohateny zay tokony fampizarana eto sy ny vaovaoany aminareo any. Toerak'izay koa tsika eto Madagasikara eto Tanindrazana izay tena liana tokoa afantatra amin'ny vaovao satria betsaka ny vaovao miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao indrindrindrindra amin'izao fiakaran'ny viditsolika eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao izay miteraka ny atao hoe olana eo amin'ny fiainana andavanandro satria na tsy niakatra etra izy teo dia efa niakatra amin'ny fiainana, efa tsy ho voadaka ny vidim-piainana. Maika amin'izao fiakarana izao dia mbola misy raharaha hafa ndraiky io zany mbola andrasana ka dia miaraba anareo ary eto de miteny hoe manentana anareo anaraka antiatra isanandro satria miova isanandro ny zava-miseho amin'ny fiainan'ny malagasy ary tsy tsara ny tsy maharaka izany. Aleo maharaka maheno toy izay manontany olona
dia zay no afatra kely am'izay fampidirana zay faniry fa tonga de fa hoetiko vetivety aloha le izy a dia sao de adino indray a fa dia tsy tara le izy a fa zao moa vao tonga ny statistika tena mazava zany a dia tamin'ny fanadinana CEPE ho an'ny boribory tamin'ny fahefatra zany a ireo ankizy zay nomena atao hoe kit CEPE zany a raha 640 dia teo amin'ny 620 zany no afaka afa ambony be zany tahan'le zany a fa ny 20 zany moa zany no nisy nahazo ny kit fa misy tsy nandeha de misy moa tsy afaka raha teo ka dia miaraban'ireo afaka zany a ary mankahery ireo zay tsy nahavota am'ty fa de ataovy sambalala mainandro le izy a raha tsy azo androany a dia atao amin'ny manaraka zany ny tiano lazaina am'izay a dia hita fa tena ilaina ny fanampiana an'ireny vahoaka sahirany ireny amin'ny fanadinana ohatran'ireny satria sady mampitony sainy ny ankizy amin'ny fanalana ny fanadinana no eo koa fanampiana ny ray aman-dreny mba misy fampiasana hafa amin'ny vola tokony hividanana an'ireny kit ireny a ka dia zay no tsara ho atsipeto zany a mba ho fantatra ny vahoaka hoe nisy zay hetsika natao ohatran'izay dia zay no isan'ny ankizy afaka zany amin'ny taona manaraka moa zany a dia ampitombona ny isany arakaraky ny satria efa de fomanana de zao ny entimanana de ampitombona ny isan'ny ankizy ho ampiana ary tsy hijanona amin'ny CEPE ihany fa de andeha hatrany amin'ny resaka BEPC sy ny baccalauréat zany no tanjona ho atao amin'ny boribory tamin'ny fahefatra amin'ny année scolaire 2022-2023 zay erana miasa moa zany erana manao miaraka amin'ny jeune team eto amin'ny boribory tamin'ny fahefatra zay ny amin'iny de manarak'izay fomba ihany tonatsytsatsatsaritra eto nanao descente omaly maraina tany amin'ny fokontany ny fedanana sy mananjara de misary zay hitako a tsy asiana commentaire izy fa samy mijery fa teneniko fotsy zany ety de hoe alefa rehefa aveo mbola mandama azy ty ay mbola ho avy eo zany sary rehefa aveo fa tiako tenenina fotsiny hoe teo amin'ny fokontany fiadanana sy mananjara izy a dia teo amin'ny fasiny ministère ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique de hito le sary de samy mijery daholo ndrehetrehitra hoe ahoana marina moa zany sary zany de eo tsika mahita azy fa anoizako ny lahadinika zay fampiresana eto zany dia efa nyteneny ny namana faniry tao ihany zany momba n'ity rarahana solika ity fa tsy pasoko nefa malama zay efa nyteneny namana hatramin'ny fahasairanana lay fiakaran'lay solika zany araky ny fahitany ny mpitondra ny fanjakana azy sy ireo compagnie pétrolière dia vao maika miteraka tebiteby ho an'ny vahoaka satria maninona tsy arakaraky lehetreretiny vahoaka no zavatra nitranga fa ohatran'ny atao hoe fiarovan'ny mpitondra ny tombotsoany fotsiny zany mba efa irovan'ny mpitondra ny izay hoe ampitominy sainy vahoaka ary entina fotsiny le izy hitenenina hoe tsy tena fitiavana fa entina ho fatahorana ny vahoaka zany hoe le fatahorana ny vahoaka de tsy inona akory fa fatahorana ny vahoaka tsy hitsotra kanefa zao arakaraky ny tsy tenenanao marina amin'ny vahoaka vao maika mipasaloha ny vahoaka ary mampitombondray any olanao amin'ny vahoaka zany inona tiako atongavana de zao vitahana amin'ilay hoe hitanareo fa ny gazoil ane tsy niakatra ray alina naraky ny eritreritra reo fa eo amin'ny 700 fotsiny tsy niakatra 5,000 kanefa niariary zato zay mahatonga azy 5,000 mifakay amin'ny 700 zany hoe reprebena am'le hoe 700 sy 5,000 io arary zato fotsiny zany ny vahoaka kanefa ny vahoaka raha ohatra ka efa nitezaina tamin'izany ary efa impiry miteny tetony tato amin'ny
mpanohatra hoe izao de efa taovy mendalana io zavatra io mba iomana amin'ny vahoaka malagasy anie tsy sarotra hoetiny fa rehefa lazanao marina izy ka hoe tena tenenina hoe ory vahoaka ry malagasy izao ny fandeha amin'ny fiainantsika itsika dia mitovy amin'ny tany rehetrarehetra ka tsy maintsy andeha mendalana ohatran'izao ty zavatra ty fa entin'le fatahorana an'ilay vahoaka fa afenonao am'le hoe niady ho anareo izahay kanefa le fedina natao amin'ny vahoaka tsy tena fitiavana an'le vahoaka le fedina fa fitiava tena le mpitondra satria so mitrotra an'le vahoaka zany hoe te ho tsara eo mason'le vahoaka ilay mpitondra hoe nanao izay fa tsisy nanao hoe raha tena nanao ny mpitondra de tena miteny marina hoe zao a ty teneniny ianareo fa ty carburant ty de tsy maintsy hiakatra avy roenino zao teny ho vidiny ty ary zay moa no tena rajerena amin'ny ny raisam-pirenena zany de tokony any amin'ny 180 mihitsy ny teny ho vidiny zany hoe avy roeniny amin'ny vidiny am'izao fa andaingana le vahoaka hoe hitanareo fa tena niady izay fitiavana ty kanefa misy tompony mbola alohan'le fanjakana mbola lainga indray a subvention mena lay compagnie pétrolière zany hoe rano io zany dia mo tenenina hoe niady anareo zay fa tady io tsara fa ny vahoaka ihany no mameno mibanga ho andreo compagnie pétrolière reo petraka amin'ny fanontaniana araka ny teniny faniry tao hoe vola vay zary no andoavana an'io vola miala any aposindreo mpitondra reo ve zay vola mipetrapetraka any ambadika any sa vola mpanjakana atao amin'ny elefera iza mamea le vola mpanjakana atao amin'ny elefera vahoaka ny vola avy any velany izay ny vahoaka ihany no amerina amin'iny fa tsy ny vola miala any aposy mpitondra am'izao fotoana zao de eritrereto zany fa ny vahoaka zany a andaingana ny tena fahamarinana hoe zao ane no vola lohanay zay tsy fantatry ny vahoaka akory ny vola lo any amindreo compagnie pétrolière reo fa de atao safy mantina fotsiny hoe atreto no prix à la pompe ozy izy ny fitenenana dia ny ambiny any tsy fantatra hoe makaizo na ohatrinina le izy de mbola andaingana am'izay ihany ny vahoaka ka eto zany de miteny amin'ny vahoaka hoe isika vahoaka zany am'izao fotoana zao a faly fotsiny tenenina hoe tsy niakatra 5,000 tsy niakatra 9,000 ny lasantsy ny gasoil sy ny retraretra fa ty ihany no alohanareo kanefa tady io tsara fa ny volatsika amin'ny alalan'ny impôt zay alohantsika retraretra ny taxe retraretra zay alohantsika any amin'ny fiarina retraretra any amin'ny etratrano sy ny retraretra ino no amboarina amenona amin'ny banka omenareo compagnie pétrolière reo ny any amin'ny vola zay firenena efa bokatrotsika raha am'izao fotoana zao no jerena reny vola reny ihany mbola itsika ihany mameno iny amin'iny no amboarina ao anatin'ny teti-bola mpanjakana io a mena ny compagnie pétrolière ka eo zany a de mitena hoe itsika vahoaka malagasy zany a am'izao fotoana zao de ohatran'le hoe ganagana mitety azy ny tratra vaky sakafo tsy azo inona dikan'izany jerevy ny ganagana iny rehefa mandeha amin'ny tambary voasa amin'izy tefatefaka mandeha amin'ny tongony iny a mikudia à gauche mikudia à droite le tratra mitohaka am'le asa misikotra an'le sakafo any anaty azy any tsy azo kory le sakafo alaina le kakana zay mavoa amin'ny malagasy am'izao fotoana zao tsy mahazo an'ilay hoe tena marina am'ty vidiny carburant ty de mba hipetrahany filaminantsaina hoe mbola isy an'izao fa mitebiteby hoe mbola hiakatra ohatrinina ndray ty ny eto a efa le 4,900 vidiny gasoil 5,900 vidiny essence efa mampitebiteby tsy ohatran'izay moa ny pétrole lampant tsy tenenina tsony zay mavoa malagasy am'izao fotoana zao ganagana mitety asa
voroa. De faran'izay voroa zay a de lasa misy fantrana vaovao. Inona ndray le fantrana vaovao? Mbola ho avy eo rehefa avy eo, mbola kamatatra io a. Fa ny zavatra ho hita fotsiny aloha, da ny zavatra ho hita de zao, mbola hitombonay ny elanelan'ny mpanan-karena sy mantra, ary de ho veritsy kelikely le classe moyenne eo zay efa kely de kely, atao hoe raha jerena ny am'izao fotoana zao a de tsara fa misy de ireo classe moyenne reo barakay tsisy de lasa hitombo mantra. Ny mpanan-karena ny ame anana, ny mantra ame antra. De eo ndray zany le fantrana vaovao. Hitombo ve ny patorany ambanin'ny tunnel, hitombo ve ny patory amin'ny saseny amoron'ny lalamy, hitombo ve ny mpanindakena ny ankelan-trano sy ny mpanao kidnapping, hitombo ve ary miana-tsaina ve mpangalan-trombo sy ny anambanivohitra any. Lasa misy tsy fantatra tsony zany satria fantrana vaovao noho ny vidina frais, noho ny tebitebitsy anisan'andro, dia lasa tsy mahavany andavanandro tsony. De lasa misy atao hoe misy fantrana vaovao hitranga ndray any a, dia lasa misy acteur vaovao ndray a, acteur principal amin'ireny zavatra ireny ndray, anao an'izany ampiseho an'izany zavatra zany. Ka zany zavatra zany tokony fantatry ny mpitondra fanjakana zany manomboka amin'ny filohan'ny repoblika ka hatrarihan'ny président mifokotany zay atao hoe lehibe ny exécutif. Tokony mahafantatra an'izany, ny ana président mifokotany mahafantatra ny eny mifokotany, de miakatra mandrapatonga na filoham-pirenena. Fa amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao a, de tsy misy fijerena an'izany na kely aza, misy fa fijerena fotsiny hoe zahay mpitondra io a. Fa raha ho antsirairay de hoe zay vao mivahoaka. Za aloha fantatro, zay mahatonga an'le hoe niady mafy izahay, niady mafy amin'ny ahony, niady mafy nareo komaninina, nitaitaina ohatran'izao sy manao zavatra tsy ampiaverina zao, fa raha niady mafy nareo tokony efa natao demelo ramsea, efa natao demelo tany amin'ny baril vao ambany de efa jerena efa nampidinina ny vidiny, fa tsy arakaraky ny hoe midina baril de mbola ny prix à la pompe mbola io foana, de miakatra ny baril de prix à la pompe io foana, fa tany de efa natao miakamida, de efa tonga saina malagasy hoe tena mba manaraka ny tena vidiny carburant eran'izao tontolo zao maro ny ty mpitondra ty mahay mitantana, ka zao zany fandehany io. Raha mba zatra an'izay ny vahoaka, zatra miakatra sy midina, mba miakatra moramora, tsy ohatran'izao ny zavatra mitranga. Marina fa hoe io ny prix, fa ny zavatra mety hitranga zay tsy fantatrareo. Dia ny vidim-piainana teraka io azafady, vidina carburant miakatra io, miakatra amin'io daholo, tadio, fa légume sasany avy eto Antananarivo mandeha makany Dego, mandeha makany Majunga, mandeha makany Toamasina. De eritrereto hoe ny tondrany taxi brosy azy a, mandeha isaky ny sobika, tondrany camion azy a mandeha isaky ny sobika, miakatra ny vidiny solika, vidiny gasoil, vidiny essence, de jerevo am'izany. Raha tsy temy fotsiny ahako, androany moa hoe zay no mbola tsy nanontany afa, de hoe ny frais an'ny Tanaville androany a, ny CTU, de hoe hiakatra 100. Zay malaza any. Fa nitako maly fotsiny a, nakeo Ambojatovo, nakeny Alasora, de efa niakatra 700. Dia Antananarivo Ambositra zao efa niakatra 5,4 alina. Any a Belosotsirobe Antananarivo
fa miakatra 7 alina. Antananarivo Morondava efa miakatra 5 arivo sy 5 alina. Tuliara efa miakatra 5 arivo sy 7 alina. Antsiranana miakatra 2 alina sy 2 hetsy. Faradovay efa tafakatra 4 alina sy 2 hetsy, 5 alina sy 2 hetsy. De etereto am'izay zany ny entana hoentin'ireo olona reo koa. Sakafo hoentin'ireo olona reo. Na ny zavatra ilaina andavanandro hoentin'ireo olona reo. De mba raha ny manodidina an'Antananarivo indray, de eritrereto fa tsy maintsy hiakatra ny sarety hitondra an'ireo entana avy any amin'ny périphérie n'Antananarivo makao amin'ny tsenana Motana na makeny amin'ny tsenana Anosbe na amin'ny tsenana Andravoahangy any amin'ny tsenana Tatsaio. De tsy maintsy hiakatra koa ny frein'ireny 3 chevaux reny na reny mpitondra an'ireny anany reny. De tsy maintsy hiakatra ihany koa miala eny amin'ny tsenana Motana mba tonga eny amin'ny varotra Enta-madinika. Na eny Anosbe makany amin'ny varotra Enta-madinika. De tsy maintsy hiakatra koa ny frein mitondra ny entana avy any Poriny Tomasina makaty Antananarivo sy any amin'ny rehetrarehetra any. Izany hoe i fiakaran'ny lasantsy io hiteraka fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy ho ampoizitsika. Teo efa niakatra izy teo mbola tsy niakatra ny lasantsy fa zao niakatra ny lasantsy. Ny eny fa na de efa natao am'le hoe niakatra aza ny karama fa tsy fiakarana karama 95 000 ariary moa zany ho an'ny hoe nahazo 13% de misy mena hoe 10 alina men'ny ho an'ny privé ny tenen'ny filohan'ny republika. Fa fanataterahana an'le 10 alina aloha mbola tsy hita hatramin'izao. Zay mampimenimena ny randrana syndikaly. Fa tsy zany akory didina hoe aman'ilay fiakaran'le vidim-piainana. Ary io fiakaran'ny vidina lasantsy io dia mbola 45 à 55% ny fiakarana. De eritrereto zany fa rehefa hiakatra izy azo an'le vérité de prix de hiakatra ohatrinona ny vidim-piainana malagasy. Miakatra daholo ny rehetrarehetra. De miverina am'le teo aloha teo hoe raha mba efa nijery de melo mety na baril de nampidinina ny vidiny ny alapompy. Mba niomana. De efa satra le olona. Napiakarina tsikelikely. De efa nitaizana tamin'izany ny olona. Fa tsy ndriatany oatra am'ty ary mbola lainga ihany indray le zavatra atao satria tsy le tena marina hoe ohatrinona no any amin'ny fanjakana no alohan'ny fanjakana any amin'ireo compagnie pétrolière reo fa mbola afempenonao ary mbola fantanina petraka de vola avy aiza. Solombavam-boaka zao tsy mahafantatra hoe avy aiza ny vola amenona an'le compagnie pétrolière anakefatra reo tsy mahafantatra hoe vola avy aiza. Avy aiza indray ny izy teo ny fihetsiketsehanao anatiny io ty mandeha makary ty mandeha makary. Tsy mahafantatra ako nefa mbo anatin'ny commission finance ihany. Fa de eo zany de efa teny amitsika raha malagasy hoe avatoro ny salaka. Fa hainty io raha manonja. Ny any ivelany misy tovolahy zay tsy tovolahy moa zany ray mpianakaviana. Manambady izy miteraka anankiroa à 60 km ny toeram-piasana izy no mipetraka mitondra automobile. Mangalasantsy izy de zay hozy izy mahazo subvention na carburant piasy io 60 € isambolana. Dia mahazo vola en plus 150 € ambony karama. Afa-tsy fampitomboana hafa zany fitsinjovana an'ilay piasa zany. Fa ny antsika tonga de vita an'le 5% 13% 25% eo de vita. Rehefa raisina nefa raha le mandray
13%. Vary ray gony raha sarotrarotra raha le vary ray gony de qualité ozy izy ny fitenenana. Raha le vary importé de mety mahavita azy ihany fa raha le vary le tena vary gasy tsara le dista sy vary mena gasy tsara reny sarotsarotra ihany tiako tenena am'izany dia hoe maina afina tsangany ty fitondrany ty indrindrindrina ny filoham-pirenena sy nga prime ministre satria tsy manana an'ilay autorité autorité hoe mamne miasoara an'ilay autorité an'le fanjakana le mpitondra amin'ny resaka raha ohatran'izao fa azony contrainte sy azony atao hoe hitany mpiara-miasa amin'ny point faible anika verina am'le teninao tao lasan'ny filoham-pirenena lasa sady mpitoroteny mpamaky teny no mitaty rakitra mipanidy trano mipanisa vola mpandefa ninany amin'ny banky nga prime ministre amin'io araky ny teninao tao tsita midriky zany zavatra zany fa le autorité an'le filohan'ny exécutif anankiroa mihitsiny zany tsy eo satria misy olona incompétent tokony esorina tsy esorina satria maninona principe de commandement hitan'le olona incompétent ny point faible an'izy roa lahy hoe aza mikitikitika anay va raha mikitikitika anay voaka daholo ny dossier rehetrarehetra de eo de taraikeo de lasa ny vahoaka mihinany tsy fihinany ny vahoaka no mifafankio zany ny zava-misy eto zany ny taratry ny hoe efa tsy faiza mitantana tsondry tsy faiza mitantana ny zavatra mitranga am'izao fotoana izao ary hoentina olona mitsapatsapa amin'ny fitondrana amin'ny firenena ary hoentin'olona mialatsina fa te hoentin'olona incompétent ny firenena ka ny vahoaka no fafankioa araky ny teneniko tao torak'izay ko ny eo amin'ny jirama io tena devitra be mihitsy io deputeram-bo torak'izay ko ny eo amin'ny jirama inona tsy menan'io jirama io ary efa tenen'ny namana teto zany raha 380 milliards d'ariary ny solitao de nedina ho 120 zay to anatin'ny commission nedina ho 500 nampina 120 zany tsy nanaiky an'io zay fa de zay ny toromarika hoe tsy maintsy homenan'io ny jirama tadio anefa fa le jirama io ane ka manana trosa am'ireo compagnie ngeza be reo 500 milliards d'ariary maninona tsy takina maninona tsy satakino zavatra io fa ary amin'ny vahoaka madinika kely ary izay tara telo volana any tonga de fa karapahana tapahana nefa ny ary amin'ny gros client ary sa atao midika zany fa lalaovo mimpanankarena le fitondram-panjakana am'izao fotoana izao satria maninona niarany sosy taminy ka ary nanoana azy koa naka vola taminy natongavana tao fitondrana ka nandaniny vola fa tsy manana an'ilay atao hoe autonomie fa mandeha makany de maka contrepartie kanefa rehefa tonga eo tsy hita zay apoka naka vola tany aminy hiviganana an'le vaton'le olona ho 10,000 ariary zaky ny vato zao nefa rany 500 milliards d'ariary tsy sa 500 milliards d'ariary ro fa aiza moa fa tsy hany am'ireo olona zay nanampy anao de manana contrepartie aminao rehefa avy eo hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana de ataoko an'izao nareo io de vahoaka indray mihina ny fatiny vahoaka mihinany
Tsy fihinana. Mihina tsy fihinany a fafankoany zay zavatra tsy ho takatra mandrak'izay. Ninona no ny adalan'le mpitondra no tsy fahaizan'le mpitondra. Eritrereto fa raha misy facture anankiray fotsiny eo amin'ny jirama tara ray volana ho an'le madinika efa tonga izy aizao tapahana io a mampalelo mihitsy mahita lona misambotra vola gauche à droite na manjana bola aza andaovana iny maniny mba tsy tapaka le jiro mba tsy hijara le vady aman-janaka. Falengeza be tsy atao an'izany. De ohatran'izay koa mbola ny mpanjifa ihany koa no miantoka an'ilay atao hoe reo compagnie pétrolière be de be reo zay mpanome solika ny jirama sy miantoka an'ireo fournisseur pièce ny jirama sy ny rehetrarehetra reo zay tsy fantatra ntsony hoe tena authentique ave le pièce sa contrefaçon ary tena misy hoe sa tsy nisy. Dia tsy zao ny zava-misy tsy mandeha am'izay izy ny qualité de service. Ohatrany anay zao androany tapaka tamin'ny fito ny alatany an-trano tamin'ny sivy mbola tsy hita zay fandehany tsy fitenenina akory hoe isan'ny ho tapaka ny jiro. Ary mino fa tsy ho zaharery ny voan'izany fa ana misy secteur hafany kanefa de samy malagasy zao ihany fa zany hoe sasa moa zany hafa mihitsy ny considération de misy quartier tsy tapaka mihitsy ny nakely aza. Misy secteur tsy tapaka mihitsy na samy fanolobodorindrinao ihany aza dia na samy fokontaniray ihany aza dia misy secteur tapaka misy secteur tsy tapaka mihitsy. Kanefa reny olo reny mino a fa tsy izy ambata ny mandoa an'le jiro fa ary fitenena au frais de la princesse. Eo koa le frais de la princesse koa de mbola resta savoir koa hoe ahoana marina fomba fanaovana an'izay fandoavana an'izay zavatra zay satria misy olona tokony tsy azo an'izany nefa dia mijoka an'izany. Ka eo zany mila tena hoe jeren'le mpitondra mihitsy nareto de miteny mihitsy hoe mbola veriko ihany miteniko tao hoe malagasy indray zany a de mbola ohatran'ny verina ihany le teniko tao ohatran'ny ganagana mitety asa ihany a raha resaka solika azy jiramany tenenina resaka fitaterina azy jiramany tenenina satria efa ny qualité en service efa tsy arakaraky ny eritreretinao a enao nefa miala vola be mandohan'le jirama ary mbola hiakatra io a zay efa mitena zany eto hoe mbola hiakatra io jirama io satria miakatra ny carburant satria ny 90% 95% ny machine mpamme jery naratra eto amintsika de mandeha solika daholo ary amin'ny mpanakarena. Zany hoe efa misy amindreo misy tompona solika irany ane tompony groupe io aloha de fantatry ny vahoaka zany. De araky ny fitenenina hoe Lexus ihany mikotsafy kotsafy ihany Lexus zany ny zava-misy eto ka tsandro fantatry ny malagasy zany de fa mampiomana fa hiakatra ny vidina ovy, hiakatra ny vidina karoty, hiakatra ny frais, de hiakatra ny facture ny jirama, menaka raha jiaby miakatra. De araky ny teniko hoe ainty io ray manonja avatorony salaka. Zany miandro ny malagasy am'izao atoato ary mbola araky ny teneniko tao hoe mbola vao 45 à 55% fekaran'io de mbola hiakatra io de mbola hiakatra ohatran'izay koa ny fiainana. Ka eto aho zany de fa teny amin'ny malagasy aho hoe ny mpianatra de fa eritrereteny zao ny fomba ampidirana azy
satria tsy maintsy hiakatra koa ny écolazy. Ny fahasalamana de eritrereto fa tsy maintsy hiakatra koa ny fitsaboana sy ny vidim-panafody. Satria mandeha fiara reny miakatra avy any am-porano tonga eto ny conteneur sy ny rehetrarehetra. Zany hoe tena zava-doza zany. De rehefa tsy manam-bola ianao a de mety ho fohy ny andro iainanao. Satria maninona? Tsy voahomana tamin'izany raha malagasy a no tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana firenena. De lasa adapte tsy fidiny am'izay le fiainan'le malagasy fa tsy afaka mandrindra ntsony. Ary ny tena olana amin'io za de zao tena famonoan'olona kolaka le zavatra satria misy an'izay le malagasy a dia vono moral dia tsy afaka mieritreritra sy hoe inona zavatra ho atao hitondrana eto fa dia miandry zay atao fotsiny. De efa miandry atao zany moa zany miandry ny atao fa dia miandry famonoana fotsiny ane zany. Zany ny zava-misy zany ny ainan'ny malagasy ka de eto zany de efa miteny hoe zany miandry atsika atoato. Ny Covid eo ihany. Covid zao de efa niakatra 20 ny vo. 2 maty. Efa napositsika ny taorinan'le enambrolojona be nanaovana be iny. Fa napoziny iny. Fa dia tena moa masolo mavana tsy maintsy miteny foana hoe manaova vaksiny re olona. Fa tsy mahafaty io. Ary tsy vidim-bola io. Atsao ny fepetra rehetrarehetra tokony atsaina mba hirovana ny fahatongavan'le forme grave sy fiparitahany. Fa rehefa voarinao ny tenanao a de voarinao ny olona manodidina. Fa raha mifanjakana ny eritreretinao tsy misy tsy misy mihitsy mifanentanana na ny voan'ny fokontany na izaka miteny hoe ndao no vaksiny na atsao ny fepetra fanakanana andre zavatra ireny fa de eto am'ty miara-manontsy ty de miteny aminareo a indrindrindrindra am'izao andro rininy zao indrindra tsika eto amin'ny faritra ampovoantany a sy ny any amin'ny faritra Pitsokovy any zay tena mangatsika tokoa fa de manaovinareo fitandremana afo moan'io fa tsy fantatra tsony hoe grippe ave sa sinusite sa inony ty ka so sanatrin'izany sendra le tsy azo noarana forme grave hoe ay tena zava-doza izy fa de miteny a manaova fa tsy vidim-bola io. Ary io ny afaka hiaranareo amin'ny zay forme grave sy resaka tsy fahasalamana zay mbola ahafahanareo koa miatrika n'ity fiainana ty zany a sy amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana zany. Zay angamba no azo tenena momba an'izay faniry fa mbola hoentina moa mbola amin'ny manaraka io tsy maintsy mbola ho tenenina fa tena mampalahelo raha ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao fa dia raha miresaka jirama sy pétrole io zany a dia mialatsiny amin'ny teny fa dia ny jirama mpiasa ny jirama ireo patron jirama reo ny ministra rehetrarehetra reo a de tokony efa esorina efa tsy mahavita inona fa syndical nitaky an'izay mihitsy magaga de tsahany prime ministre esorina zay izy miproposé an'io a tany amin'ny filohan'ny république zay olona miteraka ny fahasairanana ho an'ny vahoaka malagasy de tokony sahanala an'izany ny mpitondra raha tena mpitondra izy na hatrany amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra any azy a zay mafy tokony am'izao fotoana zao satria dia raha tsy teny resaka ny zavatra mitrango ambatondra zaka fotsiny fa de tena manara misy gendarme ao misy polisy fa tsisy fahalemana mipetraka zany na kely azy tsisy fandriam-pahalemana mipetraka zany na kely azy fa vao maika fa orina tsy roa matany mitranga satria dia mitety mandeha foana mivaky trano sy ny famakina vala isan'andro tsy any any fa raha mandeha any am'ireo faritra reny de tadio fa zany ny zavatra mitranga zany na tiako tanina ny zavatra tsotra rehefa tsy afaka na manala ny tompona andraikitra mampijaly vahoaka
ny mpitondra am'izao fotoana zao any lehibe ny exécutif de tokony heritreritra ary tokony sahiteny hoe tsy vita ntsony ty fa alao ataony fionam-be-pirenena hoe ahoana ny tondrana ty Madagasikara ty fa tanindrazany ombonany ty fa tsy anay am'izao rery fa zao zavatra ao mitranga de hita fa de tena mampalahelo fa de tena tsy manana an'ilay hoe mahomy detazy le olona anankiroa fa de lolovin'le ministra manodidina azy eo fiainam-pirenena tsy mandeha am'izay izy zay angamba no azo tenena momba zay mazava tsara zay député misy vaovao andrasantsika koa tsy fantatry hoe misy vaovao inona koa andorany fotsiny mikasika ny taxi be fa mbola manao ny recoupement zay moa tsika de raha vao marina zay de lefatsika eto zany satria tena misy zavatra manahirana le izy amin'ny akabe aloha zany de tsy voafehy mihitsy le fitantanana ny firenena ary tsy niandry an'le fivorinany ny fampiakarana ny zotra nasionaly ny régionaly ary ny any misehatra rehetrarehetra any zany fa misy an'le hoe tonga de nampiakatra am'izay frais zay de zay no andrasantsika eto zany tsy mbola mahafaly an'ireo taxi be koa le hoe 600 ariary iny de mandeha zay adevitra zay zany am'izao fotoana zao de andrasantsika satria raha ny fantatra zany de misy mitaky an'le hoe 1000 ariary misy miteny 700 ariary zany zay zany vaovao raintsika am'izao député Rambo de mbola manao ny recoupement samihafa moa zany tsika fa efa misy fiakarana sarandalana efa mandeha be mihitsy any de misy mametraka tapadalana zany any ananina rehetrarehetra any zany amin'ny 900 ariary manahira ny ty raha ty tongatrapy zany ka zay le izy le hoe le izy hafa ho le fivirina tany natalapa fa hafa le fivorina tany natalapa fa hafa le fivorina de ohatrohatran'izao ny zava-misy any andorany fotsiny mbola miandra le tena alina moa zany tsika mbola miandra le tena fandehan'le vaovao tsika fa de mitangorona aloha zany ny olona de sasahirana amin'ny filarina taxi be ary ny andorany fotsiny aksa andorany fotsy aksa pitatafika aksa ivato aksa sabotsina mena tena enjakenjana ny fiandrasana taxi be am'ireny mbola mezaka mampita ny vaovao foantsika zany fa zay izy hoe namaika filoham-pirenena de hoe ahoana ny amin'nonafo fotsiny aloha zany ny azakazany le fitondram-panjakana de tsy nanetsika an'ireo ratsy mangaika fa de izy mihitsy no nijobaka nipetrahany eo amin'ny fitoerana mamay azy ijanonany eo fa tsy tena mijery hoe ahoana marina tena manany olonanreto vahoaka reto ary mba hiaina ao anatin'ny tokony misy ny vahoaka fa le fatahorana an'le hoe mitratra ny vahoaka de hipitika eto zay ny tena problème le fanjakana am'izao fotoana zao fa tsy isy fijerena hoe ny antisipena zany hoe ahoana mba hapetraka amin'ny vahoaka ahoana ny ampilamina vahoaka tsy zany ny zava-misy am'izao fotoana zao zany de mampita ny vaovao ihany tsika zany moa any Mahajanga indray zany am'izao fotoana zao de hoe niakatra ny sarandala amin'ny bajaja zany any Mahajanga 500 ariary zany isaky ny olona io de vitsy ny mandeha de sahirana mitondra bajaja nefa am'izao fotoana zao de ao anatin'ny période na vacances zany ny any ary betsaka reo client zany zay tokony andefa zay fiakarana zany de ny taxi be niakatra 500 ariary raha ohatra ka 400 ariary teo aloha zany bajaja moa 1000 ariary fatatsika tsara lasa 1500 ariary izy ankehitriny zay ny vaovao any Mahajanga any mampita ny vaovao tsika zany arakaraky ny fizorany député Rambo zany fa de izy tinge mbola tantara am'toy ary zao mety solution pommade io aloha fa tsy petrapotsiny io fa hiakatra ty zao ny eria andorany fotsy de anosy Ambohijafy 700 ariary anosy Fenoarivo 400 ariary anosy Apitatafika 900 ariary anosy Zato 900 ariary Tsimbrano tapadalana 900 ariary mampita fotsiny tsika Kofi Amo izy tira sy diso fa le de ny CTI io aisa eny apitaitsika arakaraky ny fahazona CTS arakaraky ny azonany vaovao ny aisa zany suburbaine io zany urbaine ohatrohatry zay le izy fa le problème koa zany le tahotra le fanjakana de mbola mitoy ihany le izy manomboka amin'ny 20 Jolay anosy Meritsy Atosika 400 ariary anosy Ambatomboravavy 700 ariary anosy Alakamisy 400 ariary anosy Fenoarivo 400 ariary anosy Zato 900 ariary anosy Apitatafika 900 ariary tapadalana 900 ariary tsy de mifakaizange le tapadalana sy le frère tapadalana le raha ohatra zao tapadalana zao raha miala to la vato pasika ako ka ho aty amin'ny MBS
de tapatala zany tonga de efa 900 ariary raha ohatra io zany ndraisina de raha hoe amin'ny UCTU zao a satria misy namana zany ety amin'ny ety mandefa vaovao de efa tsy mitondra tapadalana tsondro fa sy tonga de tsy maintsy frais ray mantolo raha ohatra ianao zany mialy eny Andavamamba ka tia Anosipatrana dia tsy hoe frais hoe vitany talotony hoe 300 fa tonga de tsy maintsy frais am'izao hoe 900 de zay zany tsy misy tsony tapadalana ka de zay miteneniko hoe nisy fantrana vaovao hafa indray ny tranga teraka ty zavatra ty ary miteraka olana hafa satria ny amin'ny mahajanga zany am'izao fotoana zao a de tsy mandeha bajaja taxi ville koa ny olona zany vitsy de vitsy ary menimenina zany mpandeha amindreo fa de malahatra any amin'ny taxi be indray am'izao fotoana zao a zava-misy daholo zany tanteritsika zany de miteram-bo fa mampalahelo moa ty raha ty fa io moa solution pommade io mbola ataony 900 aloha fa tsy fantatra zay tena fiakarina izy io fa ny zavatra efa nresahantsika teto fotsiny de eny fiarahamonina resevera sy ny chauffeur izy eo amin'le fanenjehana versement zany de betsaka no mitaraina am'izao fotoana zao zany de apitaitsika zany fimenimenona moa zany betsaka fa le fitondram-panjakana koa manko ao anatin'lay panika marobe mandeha am'izao fotoana zao de zao nisy an'iny tranga tan Sri Lanka iny de manomboka mailomailo mijerijery manodidina le fitondram-panjakana satria le fihetseham-bahoaka vokatry ny fiakaran'ny carburant ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahantrana ary ny tsy fanana le fitondram-panjakana vola be loatra le kolikoly fampanantenana tsisy tanteraka de zay ny zava-misy any de asa ve no zay fahitana zava-misy zay de mikoropaka le fanjakana de miezaka mihitsy ny tena hoe mamono afo etsero mihitsy fa hitantsika eo fivoaran-draharaha ka rehefa jerena ane zavatra mitrangana tany Sri Lanka reny dia hita mihitsy zany hoe base le izy reo am'le resaka le tsy fananan'le fanjakana le tetikasa entina hampandrosoanan'le firenena mihitsiny de lasa bokatrosa rehefa avy eo zavatra ty fa miandry ny atongavanao fotsiny sisa tonga fifidianana lany tamy doublon sy ny rehetrarehetra natao ty hoe ty mpem ga lany ihany ny vita ihany mandafa tsisy nina voakany ny programme ny PGE zay tokony hoentin'ny prime ministre na seto amin'ny solombavam-boakany tsy hita zay fandehany tsy hita fa dia veranjevina ohatran'ny veranjavina ohatran'ny tsy haiko any fandehan'le izy fa de zany ny zava-misy ka de iny anankiray faharoa manarak'izay rehefa tsy nisy zavatra zay natao le soan'le olona eo koa zany problème le fanjakana koa soan'le olona hipetraka ao matoa le olona sa manao corruption de tsy fatahorana lay lehibe ny exécutif zany de lasa mivahoaka mihina mifatiny de ohatran'izay koa ny zavatra mitranga eto amintsika eto any le soan'le olona hitatana an'lay département mihitsy ny tsy mandeha am'izay loniny zay le izy zay rehefa tsy mandeha am'izay loniny de tsy mandeha le tetikasa-panjakana tokony hipetraka ao zay eo amin'ny io département io na hoe ty mission an'io ministère io ty mission an'ty secrétariat d'état anankiray ty dia satria le olona apetraka ao olona tsy mandeha tsy mahay an'le izy raha izy fotsiny tamin'ny gouvernement farany teo nisy an'le vice ministre firy eo fa de tsy nampime be nampime teny tsy fantatra ny fantatra de ohatran'izay koa ny zavatra mitranga ministre napetana nasainao tatana efa ministère de souveraineté taria de vantsoanao de naveno ndray tatana ministère de souveraineté anankiray inona zavatra mitranga am'izao fotoana zao eo minema eo ka zavatra ohatran'izany mampanika an'ity lay fitondrany ity satria zao na le soan'le olona hitatana le ministère dia petrahany resaka népotisme sy copinage fa tsy tena mijery hoe ahatanteraka tsara lay politika an'lay fanjakana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara avea sy mba hatsara endrika ny Madagasikara eo anivony zao tontolo zao le olona mipetraka ao fa le olona mipetraka ao am'izao fotoana zao araka ny teneniko teo manomboka any ambony ady tsy malala fa tsy hoe zalo fantatro fa hoe valala tsy tsindro mandra-bavady fa ty indray mandeha any ty mety tsy verinao tsony fa de eto aloha de lasa ny tena mifantana fa le vahoaka tsy fantany matoko izy manao an'izay efa fantany faiblesse lay filoham-pirenena sy ny prime ministre efa fantany mihitsy natrany naty posy de manao zay ataony izy de mandeha hatramin'ny corruption mandeha daholo ty alatra gauche à droite sy ndrendreo fa nodikodignany ty tsy samy teny eo
de na misy ara le zavatra tsy mety mialatry ny fanodikodiana ny amin'ny ministeriana tsy samy teny le lehibe satria maninona sokona fakahita grante ka zay de tsisy ninona azo atao ininy de zay ny problème de zay mahatonga an'le hoe mahay volotratra le mpitondra am'izao ary ohatrany hoe manodidina azy foana zavatra Sri Lanka satria maninona mahay ny afina tsangana izy tsy fahaizana mitantana tsy fahaizana mijery hoe raha maniry an'ity olona ity de ahoana le izy fa entina copinage fotsiny le izy entina mandeha amin'ny hoe akamakamty izy sy ny rehetrarehetra de zay kanefa rehefa tonga ao taraiky tsy zavatra mitranga am'izao fotoana zao raha za mihitsy prime ministre sy ny chef de gouvernement ny filoham-pirenena de efa nasoriko ministre ny angovo sy ny anina io mikarakara ny jirama io sy ny pétrole ny solika io efa nasoriko ministre ny affaire étranger io tsy namely tato finance jerevy ndray ty migrevy ary ny tena mararany atsy amin'ny affaire étrangère de lasa misy resadresaka adipoko le zavatra resaka fievina efa nasoriko ministre ny varatra sy ny industrie io satria jereo plafonnena ny vidina sakafo nga vao tanakory le izy de gasy mijay ny problème mangasy satria mafy loatra le fiainana de tsy samy tsony miteny hoe zao ne nitenenareo fa niakatra ohatran'izao ty mody apetraka fotsiny le hoe brigade mpanaraka ny vidim-pianana ny eny atseneny fa tsisy mijery an'izany tsony jerevy ny problème secrène am'izao fotoana zao iza lehibe ny secrène i amin'ny ministre ny secrène vava fotsiny le pena zao ty alohan'ny fanjakana inona kory ny zany eo teo tsara fotsiny ambasy le fitonena manao ambasy mivoaka manao fa tsisy ninona vita raha zampo efa nabetsaka ny nasorony fa tsy samanala lay mpitondra tsy manana le atao hoe autorité de l'état autorité tsy mipetraka zany zavatra zany de io taraiky de raisy fotsiny de tsy vakina fotsiny hoe tsy fahaizana mitantana sy ndretrera ka mampalahelo ny zava-misy am'izao fotoana zao namana fanira mampalahelo ary za zany de araka miteny foana eto hoe amitsika zany hoe ainty raha manonja avatorony salaka de zay zany no azo lazaina ary io resaka mizavatra amin'ny Sri Lanka io de io mamay volotratra ny mpitondra am'izao fotoana zao satria hoe tsy mifanalavitra am'izany ny zava-misy raha mividy fiainana eto Madagasikara am'izao fotoana zao tsy mifanalavitra am'izany mbola tsy teny fotsiny aho hoe manona moa ny lalam-pirenena any amintsika any lalana eto Antananarivo fa raha niala toa trano fotsiny zao mandeha amin'ny RN 58 a iny le ridiky mandeha makaty de tsy mampime de eritreretiko ny lalana voantokanana tamin'ny heritaona tamin'ny mois de juin tamin'ny heritaona le ry amin'ny rokady fefa lasa nefa natao popoka be mihitsy nitokanana azy ry amin'ny rokady nord-est lasa efa misy trépidation madinidinika zany faiza le fanjakana amin'ny tantanany tanjo fanjakana ty fanira ka zay miteneniko hoe ainty io raha manonja ary ho atsika malagasy de anjaratsika mieritreritra anjaratsika no mijery hoe mety hoe zao fiainana zao anjaratsika malagasy anjarany tsirairay any amitsika misy atsika tsirairay avy any ny mandrainy andraiky tamisy atsika na au niveau en fokotany na au niveau en commune na au niveau en district sy ndretraretra na ny solombavam-bahoaka de za mijery daholo inona ndraiky tokony aizina fa tsy tokony ohatran'izao ny fiainana malagasy de tokony andray samy andray an'izay samy mieritreritra zany tsirairay amin'ny toerana misy azy amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny hoaviny firenena ity ny tsika ne vita ihany fa eritrereto le zaza voateraka omaly ho afaka maly hoe ahoany ty firenena ity amin'ny fiainan'ray manontolo antsambava zany am'izao fotoana zao koa de manao an'izay fitokonana zay ihany koa ny mpitondra ny bajaja ny tikitiky zany satria de adevitra eo amin'ny hoe dimanjato sy arivo ariary isan'olona ny ekeny teo anivon'ny birao mpitatana kanefa de misy mametraka fepetrany amin'ny hoe 3 arivo ariary any amin'ny goudron 2 arivo ariary miditra amina lalapasika zay misy fotaka sy ny retraretra zany de zao hitatsika zao zany mbola ao anatin'ny adevitra ny any sambava généralisé le izy ny any Mahajanga azotsika vaovao zany efa niova le freana taxi be ny teneniko teo fa mbola misy adevitra 700 ariary mandeha any am'izao fotoana zao de
ampitaitsika ny fandeha vaovao fa de isorana député colonel Rambo niaraka tamintsika andray vahintsika rehefa aveo fa de mametraka ny veloma député colonel Rambo mino sika fa voarainy vahoaka malagasy ny afatrafatra samihafa ny amin'ny hoe ny fahasahiana lehibe de tsy mitazapotsy ny famandray andraikitra arak'izay tandrifo izay député colonel. Ya marina mihitsy zany fanira tsisy anova amin'ny fiainana eto raha tsy tsika tsirairay manomboka amin'ny tenako zao mandraindraikitra tandrify de ohatran'izay vahoaka rehetrarehetra fa aza miandry ny hoe fahasoavana avy amin'ny fanjakana zany fa raha avy any amin'ny fanjakana ny rasanao anova amin'ny fiainanao anatsara amin'ny fiainanao sy ny taranako de taraka ny teniny lekizy hoe odoy andraso Paoly de manetana antsika rehetra zany mba andray ny andraikitra sazy atsika tsika tsirairay andry no afaka anova amin'ny fiainatsika ampandrosany ty fireneny ty sy ametraka nyty Madagasikara ty amin'ny toerana tokony misy azy dia mangataka amin'Andriamanitra mba ho meno fahasalamana somatsara ary mivavaka atsika rehetrarehetra satria ririniny zao tranga dolo zay tsy tranga rehetra fa dia tandrema ihany fa ho atsika malagasy de ny fahasalamana zava-dehibe fa dia apetraka amin'Andriamanitra zay dia raha mbola tahiny de verinetritsika amin'ny herinandro fanira dia manao ny veloma madinidinika sy masina fahampatenana fa dia manaraka indray. Ya eo ampiandrasana zany ny vaovao avy any Mahajanga moa zany tsika io de miandry an'izay zany mikasika indrindra ny taxibe fa andray ny vahintsika zay andrembavilanitra mihitsika fa afaka iresaka zavatra betsaka mihitsy amin'ny vahiny zay miara-dalana amintsika amin'izao marain'izao satria iresaka tontolo ny tetikasa isika satria tao ao zay de tena metsiketsika mihitsy ny vehivavy ao anatin'le tetikasa vehivavy mendrika vehivavy mamiratra de misy hetsika maro samihafa nataon'izy ireo de zay fihetsehana maro samihafa zay zany no iezantsika hitondrana fanazavana satria nandondona aty amin'ny fandarana miara-manonjy izy ireo mba hiresaka an'izay satria de arak'izany moa nambarantsika zay betsaka ny zavatra zay tokony resana de io tsika hoe ndao ara fa membonahitra daholo ny rehetra zay hoan'izay maniry hiditra ato anatin'izay fandarana zay ny raharam-pirenena zay fa tonkonga raharam-pirenena satria mitsinjo ny fahasalamana sy ny fiainan'ny olona manokana efa goava be ny teneny député Rambo teo fa tsy ampy zany amin'le fanentanana Covid satria hoe 700 no voaka amin'izao fotoan'izao rona telo teo eo maty efa napopozytsika inena amby 20 Jona iny de zany rehetrarehetra zany nefa tsy maintsy milana fitandremana eto akaiko eto amin'izao fotoan'izao madame Fanja Raveloson raha sy diso dia ampitarika ny vehivavy tiky Madagasikara eny Atsimondrany ianao nangataka ivahiny teto amin'ny fandarina de miarabanao tonga soa ary madame Fanja. Ya fialmariabany namana faniry ao anatin'izao fandalovana eto amin'ny miara-manonja zao de miarahaba ihany koa ny mpijery atsika mivantana rehetra na ny radio izany. Eny ary misy anty resaka hoe vehivavy mamiratra vehivavy mendrika ity madame Fanja inona marina izy ty moa zany efa nisy fotoana ihany lancena an'izay projet zay fa ianao anisany ireo ao anatin'izay hoe mandray andraikitra ao anatin'ity vehivavy mamiratra vehivavy mendrika ty mba tsara angamba ny alohan'ny andohan'ny adevitra lalinalina kely va aveo hoe mba ho fantatry ny mpijery mpanaraka antsika inona moa ty tetikasa ity. Arak'izay voalazanao zay zany de izy ty de tetikasa vehivavy mendrika vehivavy mamiratra ho an'ny Madagasikara le anaran'le tetikasa de ny vehivavy tima no mitondra azy miaraka amin'ireo mpiaradia isan-karazany ireo mpiara-miasa isan-karazany toy ny solombavam-bahoaka zany eo ihany koa ny mpitsabo ny mpanabe ny fikambanana isan-karazany namana reny namana faniry. De inavy zany amin'ny akabeany zavatra atao anatin'izay tetikasa ny vehivavy mendrika sy mamiratra zay. Le tetikasa zany de mivelatra amin'ny lafiny tena maro tena maro ary masahana zavatra maro tokoa de eo ny lafiny sosialy zay tena misandrahaka be mihitsy kosa mahakasika ny fahasalamana ny fampianarana sy ny sisa de eo ihany koa nefa mahavehivavy anay ao anaty atoko de ny amin'ny lafiny
ny resaka politika ihany koa misandrahaka amin'izay lafin'izay ny tetikasa, dia eo ny tontolo ny vehivavy sy ny tontolo ambanivohitra, eo ihany koa ny resaka tontolo iainana misandrahaka, dia tena misandrahaka zany ty resaka tetikasa ty. Inona zany zao ny efa nataonareo ho anao manokana zany zao sy ny vehivavy miara-dalana aminao inona ny efa nataonareo? Raha tsy resaka fa tsy ny sosialy aloha zany tsika, dia teo ny lafy ny ara-pahasalamana misy ny consultation gratuite ozy izy ny teny vahiny, fizaham-pahasalamana maimaim-pona izy io, zay efa tamin'ny toerana maromaro nanaovanay anazy teto Antananarivo. Dia teo ihany koa ny resaka fifanampiana ho an'ny vehivavy mba hazon'ny vehivavy namana rehetra vadinasa, dia teo ny fampofanana isan-karazany, ohatra hoe mahakasika ny crochet ohatra efa nisy zany natao teny Bongatsara teny, ary mbola mitohy an-trano moa zany io zavatra io fa tsy mandeha indray mandeha. Dia teo ihany koa ny resaka fampiofanana izay mandeha matetika raha hitantsika any amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ihany, dia fampiofanana mahakasika ny mofomamy izay mba hananan'ireo vehivavy ireo zany, vehivavy namana ireo vadinasa, mba ahafahany manatsara kokoa ny fiainany andavanandro izay efa hita hoe misy fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao. Dia ohatra vitsivitsy ireo fa maro ny zavatra efa natao mahakasika an'izay resaka sosialy izay. Ny farany teo moa zany zao resaka mofomamy sy sisa, fa le izy hoe mijanona ihany manodidina eto sa mety mihitatra any amin'ny distrika hafa Madame Fanja? Mihitatra le izy ka tsy mijanona, satria araka ny anaran'ny tetikasa hoe vehivavy mendrika, vehivavy mamiratra ho an'ny Madagasikara, tsy eto rery le izy, tsy ho an'ny distrika anankiray na toerana arrondissement anankiray, fa mikasa izay anitatra anazy io eraky Madagasikara mihitsiny, satria ho an'ny vehivavy rehetra, vehivavy malagasy le izy. Ary izy io misokatra ho an'ny vehivavy amina fikambanana maro samihafa sy olon-tsotra ve? Araka ny efa niresahako taminao teo moa zany hoe miara-miasa amin'ny maro ny mpiaradia amin'ny vehivavy tima ao anatin'ity tetikasa ity, dia voatongo teo moa hoe ny solombavam-bahoaka, ny mpanabe, ny mpitsabo, dia ny fikambanana isan-karazany, tsy manavaka olona mihitsy zany ity, fa zay vehivavy ka manana an'izay etaeta androso izay hanatsara ny fiainany, dia raisina tanandroa daholo. Zay ny tanjona lehibe. Zay ny tanjona lehibe, satria ampandroso an'ny vehivavy eto Madagasikara ny tena tanjon'ny tetikasa, mba tena ho amiratra sy mendrika tokoa aneny vehivavy rehetra. Aloha iverina kely amin'ny zavamisy zany amin'izao fotoana izao, zavamisy amin'izao fotoana izao dia ianao amin'ny marem-pianakaviana manokana mihitsy ny resahako zany, tsy afa-bela foana moa zany vehivavy sy ny marem-pianakaviana zany. Io hitantsika ny fiakarany viditsolika, ny fiakarany sarandalana, ny fitokonana atsero, ny mbola adevitra tsy mety vita zao mahajanga adevitra momba ny freana taxi be hoe 700 ariary indray. Zay zany adevitra vaovao milatsaka, ny any Sambava, ny etsy Andorano fotsy maromaro, ny vaovao miparitaka, ny zotra nasionaly de efa samy nampiakatra azy zany, tsy ny andro fivoriana. Sasahirana zavamisy amin'izao fotoana izao, ahina mbola misy fiakarany zavatra maro zany aoriana zao fiakarany viditsolika zao. Madame Fanja manokana, rem-pianakaviana ianao, ny fahitanao ny zavamisy ara-tsosialy malagasy arak'ireo vaovao sy efa ny ainantsika tao anatin'ny volana maromaro zay ny vidim-piainana. Izy aloha dia tena ho mafy ny ady atrehana ozy izy ny fitenenana, satria zany resaka solika zany tena haindehibe ny firenena, ny toe-karena mihitsiny. Io nefa ny miakatra mazava ho azy fa isy ny inflation izay tena mety hipoaka, ary ahina teny ahina hiteraka olana mihitsiny, satria rehefa voakitika ny solika dia hiakatra daholo ny zavatra rehetrarehetra, ny PPN, tsy misy zavatra tsy ho voakitika zany ao anatin'izay, dia fahasahiranana zany no iandry. Fahasahiranana no iandry, indrindra fa ny rem-pianakaviana, satria ny rem-pianakaviana no mahita ny atsipiriany maromaro ao anatin'ny tokantrano ao, misahana lafiny maro, dia fahasahiranana no miandry. Eo indrindra no mahatonga anay vomay iroso bebe kokoa ao anatin'ity tetikasa ity, satria le tetikasa hita hoe manome fanampiana ho an'ny olona maro manodidina, ho an'ny tsy ny vehivavy ihany, fa raha tsy resaka afa-tsy le ino izy ity, le
fahasalamana zao tsika de fahasalamana zany ndraindray rehefa tena tonga ny fahasahiranana de somary ambaninjavatra tsy voajery manokana zany fa ohatrany ambaninjavatra de eo ny tondrana ny zay anjara biriky hoentin'ny le tetikasa ho an'ny olona manodidina. Ny zao moa zany tena hoe hitantsika le fiakarana fa ny teo aloha mba vitan'ireny mpianakaviana ihany ve aloha zany mijery an'le vola kely aloha zany sa tsy maintsy ezahana raha ny zavamisy amin'ny fiainana andavanandro ny jerena miezaka ny zavamisy efa tena ny akabeazan'ny olona zany efa tena hoe velona fa mahantra mba tsy tenenana hoe tena mahantra velona mihitsy tsika amin'izao fotoana zao noho ny zavamisy mitranga de fahasahiranana no hita. Eny ary zava-dehibe ny ahafahantsika mba mahazo zany fomba fijery zany maraparana antsika azy madamy Fanja zany de mbola hijanona amin'le tetikasa ihany tsika mbola misy antsoavo na afatra tiana apitainy. Eny ary misy tsindrina hozy izy ianao de ndao raha mafiso resaka sosialy iny zao no nresahantsika teo araky ny efa nresahako taminao teo de mivelatra be ty tetikasa ty de mety zavatra roa fotsiny ny zavatra teneniko hoe ao anatin'ny iny aloha le sosialy nresaka tsika teo fanampiana ny reny mpianakaviana mba hahazoany vadinasa mahakasika an'ireny fiofana isan-karazany reny de ny eo amin'ny fanabeazana ihany koa tafiditra ao anatin'le fizaham-pahasalamana maimaim-poana moa zany ty zavatra ty zay mbola ho ambarany namana ny dokotera miara-miasa ihany rehefa aveo ho azavainy mivelatra bebe kokoa fa tafiditra ao anatiny fampianarana an'ireo reny éducation des jeunes filles femelles zany araky ny fitenenany de ny droit des femmes ihany koa tafiditra ao anatin'izay de mivelatra be mihitsy zany ho fampandrosoana ny vehivavy le tetikasa tsy mijanona eo amin'ny sosialy koa nefa ny indrindra amin'ny vehivavy anaty atokanay de ny resaka politika. Ny resaka politika tena ivelarana bebe kokoa mihitsy ary izy io satria maro ny vehivavy eto ambony tany eto amin'ny firenena maro ny vehivavy de mila tena mandray andraikitra satria mba hitondra zavatra tena hoe mamiratra mba ny fanaovana politika zany tsy ho tarihana foana ohatra ny vehivavy fa tena ijoro ary tena misy hojerena nefany misy zavatra hoentina tsara nefany fa tsy sanatria zavatra mahamenatra ohatrany hoe amazay mamiratra zay de mba zavatra le etika politika zany zavatra tena mba mipetrapetraka tsara namana faniry no entina hoentina ao anatin'le politika zany misy ny fampiofanana isan-karazany hoentinay ao anatin'izay mba azon'ny vehivavy hoe tena mijoro tsara tiana resahana hoe tena mahandray andraikitra ao anatin'ny toerana sy ny fiarahamonina misy azy. Kasitraka ary de misaotranao Madame Fanja de rovinandray miakatra mandalova matetika rehefa misy ny tena ambara makasika ty tetikasa ty satria araka nambaranareo teo moa zany de hoe ny anova ny vehivavy re mpianakaviana amin'ny fandraisana andraikitra ho sa zany tanjona lehibe de makasitraka. Eto efa ohatran'ny ty anamafy kely namana faniry hoe mahakasika an'izay resaka fianarana politika zay zay tena tsindrina mafimafy isy fiofanana zay hoentinay mitondra ny tetikasa ty amin'ny 15 jolay zao andro zoma izy io masasapotsy 15 jolay andro zoma izy io andro zoma izy io ao Belera nanaovantsika anazy amin'ny roa ora fiofanana zay mahakasika ny hoe ahoana comment mener et gagner un débat tsara zany hoe itariana sy ny afana tena tsara zany mandafitra fivoriana na fitantanana fivoriana na adevitra zay indrindra zay voalazanao zay indrindra mba tena hoe olona afaka maharesy lahatra tsara ny vehivavy rehefa miadevitra ao anatin'ny fivoriana anankiray de zay zany izy io ny anaovantsika n'izy io zany amin'ny zoma 15 jolay zao amin'ny roa ola ao Belera zay anasanantsika vehivavy rehetra
zay mangetahetany zany zavatra zany ary tokony mihitsy koa satria tena ilayntsika zay zavatra zay ilayntsika raha-diniana amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao de misy hetsika vitsivitsy reto tononona amintsika zay ny mahakasika ny amin'ny resaka politika fa ny sabotsy zao amin'ny 12 jolay zany consultation gratuite fisapahasalamana maimaim-poana zay mbola hoentina hazavain'ny namana tsabo izy io atao eny Ambohimangakely eny Ambohimangakely eny eny Avaratrano ny rehetra ve no mahazo tonga eny ny rehetra zay no asainareo vahana nizaniza mihitsiny fa ny rehetra na lahy na vavy na kely na lehibe efa misy fandaminana moa ny amin'izay de efa mipetrapetraka de anasanantsika rehetra mahakasika ny reny sy ny zaza fahasalaman'ny reny sy ny zaza koa hita ao anatin'izay hetsika zay de akoatran'izay mitondra ny anjara biriky ihany koa zay mba manamaivana ny fahasahiranana misy eo amin'reto olona sahirana tena azo lazaina andro mangatsika zao de misy soupe populaire zay ataonay fikarakarana lasopy zany izy io andreo olona sahirana ataontsika izara lasopy koa zany ny tetikasa vehivavy mendrika vehivavy mahery ao anatin'ny resaka sosialy izy io atao ny talata 17 jolay sy ny sabotsy 13 jolay zao io ndray ho an'ny rehetra io zany ho an'ny olona reny sahirana eny amin'ny lalany reny zany no anaovanay an'le izy akoatran'izay ny manahoana ny lamba manahoana ny didipotra zany zao nisa miazakazaka be amin'izao fotoana zao satria mijery ny olona misy didipotra fovy be zay eritreretinay ho atao atoato tsy ala tsy hoela ao amin'ny 3e arrondissement nanaovana azy erahana amin'ny solombavam-bahoaka ny député feno no miaraka ikarakaran'izy io iaraka aminay de ao anatin'le fizarana sopo ho an'ny olona sahirana ihany koa namana faniry hitondra zay zaka zay amin'le fitafiana mafana satria ao anatin'ny fitateraka moa zany sady mizara lasopy zany no mizara akanjo ho andreo namantsika sahiran'ireo zay ara fa de mametraka ny veloma mandrapitafa indray any madame Fanja de mirarisoa ny tetikasa vehivavy mendrika vehivavy mahiratra zany satria tena mivalapatra zavatra maro be mihitsy izy ty sosialy resaka politika resaka kolotsaina dia nitondranareo fanazavana maro be zany fa mbola betsaka moa zavatra mbola ho resantsika manaraka fa mino zany fa rehefa misy fotoana de mbola hiakatra eto any isika izaran'izay vaovao zay satria ho an'ny rehetra ny tetikasa fa tsy ho an'ny pikatroko anatin'ny antoko irery any eto mpamarana ny fandalovako etana mana faniry de te anentana kely ho an'ny vehivavy rehetra hoe rehefa misy ny fiofanana ohatran'izao indrindra ho antsika tompona andraikitra isa-tsokajiny de manasa tongava amin'le fiofanana ohatran'izao satria tombony be zany fananana hoe misy mampiofana zany de anasana antsika rehetra de mitoy an-trano moa natambajotra ny entsika eo ny toy an-drehetra mahakasika ny hetsika zay atao zay anasana antsika hitsidika azy ao amin'ny pejin'ny vehivavy ao amin'ny pejin'ny vehivavy tiako Madagasikara Tsimondrano ia ndao ary makasitraka indrindra de misaotra any madame Fanja fa mbola resaka amin'izay ihany tsika koa na eo ary raha-pirenena de miezaka foana tsika zany mba miresaka ny zava-misy eny amin'ny tontolon'ny fiarahamonina mba tsy hoe bloqué amin'le raha-pirenena efa mangirofiry de miezaka nge zany manome solution zay afaka mijoro rehetrarehetra de iny zao le tetikasa vehivavy mendrika vehivavy mamiratra mitondra tetikasa de ny resaka tontolon'ny fahasalamana izy teo ny hoe consultation gratuite ny resaka mbola anatin'ny fahasalamana nge zany rehefa mena akanjo mafana de mba mafana ny olona mba tsy mangatsika zany mahazo sakafo ara-pahasalamana ihany koa fa zay tontolon'ny fahasalamana zay eto akaiky eto dokotera Mosa Milaso izy de anisan'ireo dokotera zay miara-miasa ao anatin'izany tetikasa izany miezaka fotsiny iresaka kelikely satria mety ho gaga ny rehetra hoe izy moa zany dokotera zany de dokotera Mosa Milaso de manam-pahaizana manokana momba ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka io le santé publique
De efa nsahana andraikitra maro a teo anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka. Rehefa miresaka fahasalamana de fahasalamam-bahoaka zany le fomba fiteny azy zany. De zay indray ny miaraka amintsika eto a maromaro ny zavatra tiantsika resana aminy de zantsika fezina ao anatin'ny minitra zay rahantsika aminy le izy ny amin'ny hoe dokotera ny inona zany a no antony lehibe aloha zany hanatanterahana reny hetsika ara-pahasalamana ireny indrindra indrindra ny sesisesy mihitsy izy tatoato a le fizaham-pahasalamana maimaimpona fa tsy vitan'izay mizaha fahasalamana maimaimpona nareo fa to mbola mizara fanafody ihany. Miaraba dokotera sady tonga de miroso ny fanontaniana. Miarabanao namana faniry miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra ihany koa dia makasitraka indrindra amin'ny fandraisana sy ny fanomezana sehatra ahafahana mitondra ny anjara briky amin'izao fanazavazavana zao tompoko. Fanontaniana napetraka ao teo de hoe inona moa no antony zao hetsika amin'ny sesisesy maro isan-karazany zao de tsotra tsy takona fenina ary rahantsika mahita ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy amin'ny ara sosialy. Tena mafy de mafy ary tafiditra anatin'ny fahasarana lalina tokoa raha ohatra hoe ny ara sosialy zay zany zay midadasika sy ngedabe zany no rahantsika mijery zany. Efa nisy namana nandalo teo aloha teo ny resaka ny tontolo ny fikambanana vehivavy mendrika vehivavy mamiratra anatin'ny tokoa tetikasa. Ya zava-dehibe marina fa tetikasa karakarain'ny andriambavilanitra izy io ny fikambanam-behivavy fa nampiseho tsy misakana ny fitondrana ny anjara briky amin'ny fanomezana fiaraha-miasa izany zavatra zany ka dia nanolotanana izahay hitondra anjara briky ao anatin'izay fanatanterahana an'izany tetikasa izany. Ya efa nitenenina teo ihany fa le tolotra zany satria tsy niendrika misy tolotra ihany nga ao anatin'le hetsika de inona zany zao le tolotra fa tena zava-dehibe tiako fantatra de nareo rehefa le mandeha eny amin'le fitsaboana eny le fizaham-pahasalamana maimaimpona inona dokotera ny tena matetika zany aretina miverimberina taratra eny anivon'ireny fizaham-pahasalamana zay ifanomezanareo tantsorika miaraka amin'ity tetikasa ity. Alohan'ny amaliko ny misaotra faniry. Alohan'ny amaliko anao mikasika an'izay hoe inona no tena miverimberina izay dia hovaliko kely omeko kely le inona sy inona avy ireo karazana tolotra zany hoentina ao anatin'ny tetikasa dia azo bangona efatra lehibe le izy dia mialatsiny ialana tsiny zany mety mifangarongaro ny teny vahiny sy ny teny malagasy ao anatin'le izy fa de hoe misy ny lafiny nutritionnel na hoe ara-tsakafo zany. De misy ny lafiny ara-pandrindrana ny fiteranana hoe volet planning familial. De misy ihany koa nefa ny atao hoe fiarovana ny fisorohana zany ny fisehoana aretina amin'ny ankapobeny dia ny soins de santé préventif zany. De ary ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ny volet curatif na hoe ny fitsaboana mihitsy zany rehefa ohatra hoe tsy salama ny olona zany. Ireo zany karazana hoe package zany na hoe tolotra lehibe zany ao anatin'izao tetikasa izao zany. Ao anatin'le fahasalamana io. Ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana toko. Anatin'ny sehatry ny fahasalamana. Eny ary. De le zava-misy rehefa tena le mandeha inona ny tena miverimberina? Ny zavatra misy namana faniry dia sahirana ny olona de ny zavatra betsaka de fikaran'ny toso-drano betsaka indrindra. Tension. Tena miakatra toso-drano be dia be ankoatra ny tsy fampisakafo tsy fahasalaman'ny ao anaty vava zany no zavatra iainany vahoaka amin'ny ankapobeny. Ka raha ohatra hoe iverenako kely le sehatry ny hoe inona sina no hoentina ao anatin'le hetsika zany namana faniry dia ny mahakasika ny ara-tsakafo ny mahakasika ny ara-tsakafo dia eo ny toromarika fampianarana ny olona zany fanabeazana voaresaka teo aloha teo ihany zany fa fanabeazana ny olona amin'ny hoe inona ny azo atao zany amin'ny lafiny ara-tsakafo zany eny fa na de kely ary ny ampelantanana zany fampianarana zany izay efa tena fotorany reo fikambanam-behivavy io zany fikambanam-behivavy io dia ao anatin'ny sehatra ihany koa de ezahana ny hoe azo misy fomba ve ahafahana manomeny atao hoe micronutriments zany na hoe fanomezana ny hoe solona vitamine na hoe vitamine ho an'ireo mila izany ao anatin'le fiarahamonina izay tena mahatonga olana be dehibe tokoa zany ao anatin'le fiarahamonina. Dia etsy ankilany
ny zazakely izay tokony hojereny ihany koa zany ny fitombony arabatana sy ny lanjany zany ao anatin'le na hoe surveillance pondérale ao anatin'izany de raha zay zany ny mahakasika ny lafiny anankiray iny zany de raha idirantsika ny lafiny faharoa hoe fandrindrana ny fiainam-pianakaviana zany na ny planning familial io zany de sehatra anankiray ngeda be ary efa manana ny toerana eto amin'ny firenena sy ray manontolo mihitsy zany de hoe ahoana azo etretina ve ny ahafahana mampirisika ny olona zany sy mitondra ny anjara biriky ihany koa zany manome ny fomba fandrindrana fiainam-pianakaviana mba ahafahana mahatsara ny elanelan'ny zaza zany sy ny haterahana ao anatiny ao zany fitombony zaza sy ny elanelam-pahaterahana ao anatiny ao zany dia raha jerentsika koa zany ny eo amin'ny resaka hoe fisorohana indrindrindrindra dia fandalana kankana ny zaza fandalana kankana ny fandrisihana ny renim-pianakaviana sy ny ankonana zany mba hanatanteraka ny fanaovam-baksin'ny zazakely efa fantatry ny olona rehetra ary iainan'ny olona rehetra zany mbola fanentanana ny olona rehetra ao anatin'le hoe sehatry ny programme élargi de vaccination zany ao anatin'le izy dia ny fanaraha-maso leo andrim-bavilanitra zany zay mitondra vohoka be de be ny hetsika azo atao am'zany zany ary indrindrindrindra fa tsy ny kely de ny hoe natsarana ny fahasalamaniny ao anaty vava ao tena mampalahelo na manafaniry fa de be de be potika ny nify be de be simpany ao anatin'ny vava ao zany nefa de isaky reny le hetsika atao reny zany dia taraina ny olona hoe zahay tsy afaka makany amin'ny dentiste zahay tsy manam-bola hoentina ny mpitsabo nify zahay tsy manana de hitatsika am'zany fa mifamatopatotra zany le olana tonga am'le hoe cercle vicieux zany ny zavatra iainantsika zany ao anatin'le izy ka dia misy fanabeazana tokony hoentina ao anatin'le izy misy anjara biriky tokony hoentina ao anatin'le izy hoe inona no azo atao zany de ary amaranana nyny package iny zany na hoe iny tolotra iny zany misaotra indrindra de ny hoe le fitsaboana mihitsy zany na hoe aspect curatif zany filazana azy de mazava loatra dia misy ny tolotra fijerevana maimaim-poana ho iaho tsy manavaka fa ho an'ny olona rehetrarehetra ary ao anatin'izay fotoana zay ihany koa zany de misy ny fanomezana fanafody maimaim-poana mifandraika amin'izay zavatra hita eo zany fanazana zany aza dia tsara ao tsipihina tsara zany fa tsy misalovana ny anjara ndraikitry ny fanjakana izay zavatra zay zany fa de hoe inona no azotsika hoentina ka raha ohatra misy anjara biriky iny ka raha ohatra inona no tsy vita eo anatrehan'izay sehatra zay zany eo anatrehan'izay tikaso zay dia adidin'ireo ao amin'ny fikamanana sy ao amin'ny sehatra ny ireo mpitsabo zany zay mandray an-tanana no manoro lalana ny tsy salama zany hoe ary iny lalana tokony andehananao fa mba tsy ampipepenan'ny olona mba tsy hasahirana azy zany fa de tena hita hoe tsy marisika tokoa ny olona ny ankabeny raha ohatra hoe vao miteny ianao hoe makanesaria amin'ny aninaria de tena farafadiranovana ny vahoaka ao anatin'le zavatra zany de mbola tsindrina ihany zany fa de hoe tsy anasitrany ihany ny tanjona fa de hoe ny fanorona sy ny fanabeazana ihany koa ny hoe ary iny lalana mahasoanao zany ao anatin'le zany de nanontany ianao to mbola averiko ndray mandeha hoe inona ny tena zavatra fa matetika hitapitranga de ny fitombon'ny tosodra tena zay indrindra tika ianao amataona no maro mba tsy lazaiko hoe tena anononako hoe firy-taona atao anatin'ny tontolon'izay fahasalamam-bahoaka zay le fiainana am'izao fotoana zao ve dokotera Mosamila Sono mahatonga an'izay hoe fiakaran'ny tosodra na fidinan'ny tosodra zay tsy stable atsony le vahoaka satria tena mafy be le zava-misy ara-tsosialy iainany andavanandro ny rotoroto sy ny sisa tena voalazanao ary feno de feno ny valiteny ny fanazavana ny entin'ny namana faniry tena feno tsy fa le fiainantsika am'izao mihitsy zany mametraka olana zany be de be ny fiasantsaina sy ny fiasan-doha mahazo ny fianakaviana sy ny ankonana tsirairay avy zany inona no hanina inona no ahafahana miatrika an'ry na ny fiainanao andavanandro eny de miazakazaka sy mirotoroto foana manenjika fotoana manenjika inona tsy fankahitana zany ny rotoroto namana faniry ao anatin'ny andavanandro ny mponina zany ao anatin'le izy mba tsy ilazako hoe ny fangirifirina sy ny tsy fisina koa zany ao anatin'ny tokantrano zany dia mahatonga ny olona fa ny zavatra mahavarina rehefa nahita izahay hoe tao anatin'ireny fandehanana zay fa natao reny dia misy olona efa tonga hatrany amin'ny 20 sy 20 mihoatra ny 20 aza ny tany tosodrany na ny tension ny refiny tension ny namana faniry de mandeha ohatrany hoe normal na fijerevanao azy normal na fijerevanao azy fa de tena ianao zany mahampitsabo anao sy ny anatra an'le zavatra anao de tena mihoatra ny hodidonao hoe
de mbola zaka atsika de sanatry ny vava ve tsy manafokana manana ny any fa de misy fitenena mafiaina ny asa manahoana fa de tena zany no zavatra tsapa ao anatin'ny asa rehetra zay natao zany ka dia ny tontolo na hoe stress ny zavatra rehetra iainantsika mialatsiny ra nindrana kely an'izay fitenena zay zany fa de io tontolo iainantsika no tena manana izy de misy olo lefa mihoatra ny roapolo de raha ny mety amin'le izy raha ny tokony izy tokony efa miditra hôpitaly nefa de mbola hitanao hoe mandeha normal hoe ahonty efa afy mijery azy ianao zany vao miorana iododoanao saingy sofa teo ny tetikasa mba hahafahana nanampy olona zava-dehibe mihitsy ny fisiany ohatrany tony mba hahafahana mitondra fanampiana ara-panafody ary indrindra ara-torohevitra ihany koa zany sy fampahirezana ny mpiarabelona ao anatin'izy maraparanantsika azy miresaka le tsy fampitsakafo ianao zao zany manko miakatra be zany ny viditsolika zany de ahina anaraka an'io vidiny entana samy hafa fa mbola sarandala ny resaka fitaterana moa zany fa mbola tombatombana daholo ny atsika zany ny mpahay ara-toekarena koa de samy nanombana zany le sakafo nefa hita ihany hoe miparitaka fa tsy mahatsiaro hoe na ve tsy mahavidy sakafo dokotera ny malagasy sa le sakafo mihitsy ny tsy ara-pahasalamana inona zava-misy fametrahana fanontaniana ary iarahantsika mahita fa ny fiainantsika mihitsy no sarotra sarotra de sarotra zany na ny miasa ara mananantona asa ara dia sahirana be mihitsy zany mitantana ny ompelatanana ahoana ny avitana ny volana ahoana ny avitana ny andavanandro ny andro anankiray zany fa ny hanina androany ny zavatra androany de tedavina ara-pitso arabaky teny misy zany ka tsy ny sakafo misy na manafaniry no ataoko hoe tsy misy na hoe tsy misy vitamina na tsy misy otrikaina intsony fa le oety manana misy zany no efa tena mampiady saina be sy masahirana be ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany ka amiko manokana zany tonga ho tsika ny fiakaran'ny fiakaran'ny solika voalazanao teo na de atao tsy manampahaizana momba ny toekarena loatra raha ny tena sady afaka miresaka ara-tsosialim-bahoaka ihany ianao satria mifamalotra an'le fahasalamam-bahoaka ihany izy tena marina zany fa mifampisaringitra daholo io rehefa avy eo satria iakatry de vao maika anapotraka ny olana efa misy zany miagrave ny problème zay efa iainantsika ozy ny fitenenana ny cercle vicieux ho ateraka zany zavatra zany ya le volet planine familial betsaka izy tia any am'ilay hoe tontolo ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana tsy hitantsony zay lazana azy hoe ferana ve sa misy ny torohevitra fotsiny atao ve sa inona fa rehefa le mandeha eninareo zany tena hoe maro le malagasy ary le malagasy sahirana le malagasy maro anaka de mba afaka manaroatra ihany dokotera eto zany mampita ny hafatra samy hafa satria ianareo no mandeha eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny zava-dehibe tokoa ny namana faniry ny ty fandrindrana fiainam-pianakaviana ity zany tsika tsy anaraka ny politika zay natao tany amin'ny firenenka ny sinohatra nisy fotoana zany anzareo de hoe ray tsy miteraka afa-tsy anankiray de ary tena sazo mafy mihitsy ny miaritra amin'izay mihoatra ny anankiray zany de nary zareo aza mitona zay de fa manomboka miverina hoe mifalalahana kely ny vahoaka fa efa misy fetrany atao hoe lany ny fotoanana nisin'zay natanteran'zay politika zay ka ny eto amintsika tsy hoe oferana ny olo hoe tsy maintsy roa ihany no ateraka ao tsy zay ngamba no zava-dehibe ao anatin'le izy fa afaka misafidy malalaka ny tsirairay ny ankonana tsirairay hoe zao ny ho aterako fa amin'ny fomba manahoana zay tokony ho zaka zany ara-pikarakarana ara-pamelomana zany de safidy ny fianakaviana tsirairay avy zany mijeryny zavatra zay no fahitako azy ngeda be ao anatin'le izy fa tokony ho ampina izy ao anatin'le izy mba tsy isiny le mialatsiny raha fitenena hoe isa taona dia misy vesatra na hoe grossesse na misy fahaterahana amseho zany iny zany tokony ampiny izy amin'iny lafiny iny zany mba tsy tonga am'le fitenenana hoe haterabitro mialatsiny am'zay fitenena zay zany fa kosa hoe afaka miteraka tsara mihitsy izy ny zay isan-jaza eritreretiny izy mivady zany ao amin'ny ankonana zany tokony ho velony zany fa hoe mba sy nilanelany tsara de ampina izy amin'ny alalan'ireo atao hoe fitaovana na hoe fitaovana fandrindrana fiterahana zany na hoe méthode contraceptive zay maro lafy ary maro karazana azo safidiana ao anatin'izy mba hahafahana
misy an'le elanelana tsara zany eo amin'ny fahaterana anankiroa zany fa tsy fanesy loatra zany satria tsy vitany hoe tsy mitondra tsy fahasalamana ho an'le reny ihany le izy fa indrindrindrindra tsy mahasalama le zazakely ihany koa raha ohatra mifanesy be zany a ny fahaterana ao anatin'le izy. Eny ary mazavazava zay fa de everitsika fa voaraindreo rehetra mihitsy zany satria rehefa miresaka fahasalamana miresaka tetikasa eton'izao a de natokana ho an'ny rehetra zany fa tsy hoe ho ana antoky ihany na ho ana fikambanana vitsivitsy a sy izay manodidididina ihany fa ho an'ny rehetra maraparanantsika azy ary dokotera mila soa inona ny afatrafatra na reo hoe tiana ho tokony hotsindrina tao anatin'izay hoe fivahinianina zay ka mety hoe mbola tsara ny hanamafisana azy. Eto am-pamaranana anga manamana faniry dia mbola mampahiry ny vahoaka rehetra fa de mafy tokoa ny zavatra iainana zany raha ny ara-tsosialy zay ary indrindra ny ara-pahasalamana betsaka zany ny betsaka ny mivingivina betsaka no mitoreo amin'ny tena mampitantana ara-pahasalamana ny tena zany dia mahatsapa ny tena hoe be deabe ny zavatra tokony atao mbola be deabe ny asa tokony atao ka dia manentana ny olona hanantona ny tobim-pahasalamana amin'ny lafiny maro manentana ny olona hanantona ny hetsika ohatrany tony karakarain'ny vehivavy mendrika vehivavy mamira ohatrany tony izay hanao hetsika lehibe ato fanakakezana fitondrana ny lafiny ara-pahasalamana anakaiky koa ny vahoaka dia amin'ny faha 9 Jolay zany izay ho tanterahina ny amin'ny fahatrambohy mangakely iny zay no mety mahazo précision ve ay ty misy toerana sarymasina mbo mahitsy tontolo andro zany izy ty fizaha-pahasalamana mamay-pona izy ty sady miaro fa mezapa indrindra namana faniry eny ary makasitraka ny dokotera Mosa Milasoa ny vahiny teto de mihitsika fa amin'ny fotoana manaraka indray de mbola ho avy matetiteto izy menada zany dokotera Mosa Milasoa niaraka tamintsika teo manam-pahaizana manokana momba fahasalamam-bahoaka de teo ihany koa Ramatoa Fanja Ravelson zany zay anisany ao anatin'ny tetikasa vehivavy mendrika vehivavy mahiritra fampitarika ny vehivavy ihany koa izy tiako Madagasikara eny amin'iny distrika Atsimondrano iny zany ny fampizara amin'izay endriky ny tetikasa sy ireo asa marobe izay miandry an'izy ireo zany iverina kely tsika anatina minitra vitsy alohan'ny amaranantsika azy satria dia misy apahany zany ao anatin'ny UCTU izay mizara vaovao moa zany tsika dia tsy manaiky ny fampiakarana enjato iny satria tsy mahaleo tsara ny vidiny amin'ny fiakarany vidiny solika zay zany no vaovao lehibe milatsaka indray amin'izao fotoana izao miezaka zany tsika manaraka efa nambaraka teo ny tamin'ny Mahajanga ny tany Sambava ny teny Andorany fotsy de io indray zany misy apahany ao anatin'izay UCTU izay zany na ny fikambanana ireo mpitatitra coopérative mpitatitra eto Andrenivohitra zany tsy manaiky an'izay enjato ny enjato io moa zany de hoe ny rahan'ny filoham-pirenena ny minisitra sy ny staffiny zany tamin'ny reo birao teo anivon'ny UCTU zany de misy manohatra zay ny amin'ny hoe ohatra mbola tsy mahaleo sara ny vidiny de miezaka tsika manaraka an'ireo vaovao samihafa zany satria maro be zany vaovao amin'izao fotoana izao izay misavoritaka mahakasika an'ity fiakarany vidiny solika ity sy ny tontolon'ny fitaterana de eo ny tsy maintsy ataontsika zay azona an'ireny vaovao rehetra ireny mba ho azony rehetra hoe atao réel zany sy mba ahafahany rehetra ihany koa mitsakotsako sy mandinika zany fa ny ao ambadika izay rehetrarehetra zay rehefa misy fitokoana ny etseroa dia betsaka ny perte vokatry n'izay tsy fahafahana mihetsika na amin'ny fiarakodina ho an'ny olombelona zay satria tsy afaka mamokatra asa de vola be amina miliara ny very isan'andro san'andro ao anatin'ireny lafin-javatra rehetrarehetra ireny zany ary misy olona tokony hanao asa mandraraha samihafa ihany koa tsy afaka manao zay satria samy mitsindro samy mijery zay mahasoa azy ho an'ny mpitatitra efa nambarantsika teo mihitsy ny hoe tena tsy araka le zavatra tena tadiavina li satria mijaly ao anatin'ilay asa fitaterana le chauffeur sy lay receveur zany mikariko an'le versement ho an'ny tompon'ny fiarakodia de verina le adevitra nyresaka teo hoe minananana ve sa mba inanompo sisa zany reny mpamelona ny reny coopérative reny ny vahoaka koa nefa de mbola mila ny taxi be zay midikodina Antananarivo sy Antananarivo renivohitra sy ny Antananarivo sy ny manodidina zany de eo amin'izay sehatra rehetrarehetra ny vahaolana famonoana afo dia tsy tokony hipetraka mihitsy amin'ny vahaolana zay famonoana ny tontolo ny asa fandrarana fitaterana eto Madagasikara ary manjary tsy manome
lay tena asam-bahoaka araka ny tokony izy ihany koa le izy satria rehefa misy mifitokonana dia ny vahoaka foana no vomafy ary rehefa tena vomafy moa le vahoaka malagasy de eo le vazivaziny olona mandeha le hoe ny fanjakana hatramin'izay rehefa misy tranga miseho miakatra ny vidin'ny vary, miakatra ny vidin'ny lafarinina, miakatra ny vidin'ny simenitra, ary miakatra ny vidin'ny siramamy, de mahavita mitondra ciment mora, mahavita mitondra vary mora, mahavita mitondra siramamy mora, lafarinina, manao prix plancher, ary mahavita mihitsy ary mamorona trano mora mba hoe analefahana hono zany de vazivaziny rehetra ny amin'ny hoe de hiteo ary le fahaizan'le fanjakana hitondra gasoil mora, lasantsy tsinjo ary tosika petrôle satria mafy amin'ny malagasy le fiakarana amin'izao fotoana izao de mba ho jerentsika zany satria misy an'le bac plus 24 mo cerveau izy menakavy ao anatiny ao amin'izao fotoana izao ary tena hoe anatin'le terrain mihitsy le filoham-pirenena zay tena mandridika mihitsy mamono afo anatin'le situation rehetrarehetra miaraka amin'reto facebookera be da be zay manao an'ilay karazana compte reto zany ifélicitena an'le décision fanjakana fa ositsika hoe matoa mbola io le tension amin'izao fotoana izao manomboka miakatra izy dia betsaka zany le tsy fahafaliana ary mbola tsy vao mety rizely le fanjakana le izy ka zany rehetrarehetrany no ezahantsika nitondrana an'ilay vaovao samihafa dia anarantsika le izy hoe ataovy le farafahaizana satria efa tsy navita ihany nanao négociation tamina firenena zay ahazona vidy pétrole na solika mora hoentina miditra eto Madagasikara de ositsika tadiavo ary zay le gasoil mora, lasantsy mora, sy tosika pétrole mety ho an'le vahoaka malagasy fa manomboka miakatrakatra ny toso-drasy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny. Ataontsika ao anatin'ny farangososiny zany adevitra zany fa mbola tohizantsika zany ho an'ny rapitso ny fandarina zany malaza fa hatreo aloha ny androany ny fiarahantsika de manome fotoana indray amin'ny fandarina manaraka ho an'ny rapitso zany solombavam-bahoaka fa dia adevitra hafa ihany koa ny rahantsika fa isaorana ny député Rambo Salama, isaorana ihany koa Fanja Ravelson, isaorana ihany koa docteur Moussa Milaso niaraka tamintsika sy ny teknisianina ho an'ny manaraka indray tompoklasy tompoko vavy.